Ny resaka modélisation zany no jerentsika amin'ity dingana faharoa ty ka manasa antsika ary hijery an'izay. Fa voalohany aloha ngambany tiana manamarika hoe tsy dia ho ana débutant loatra izy ity fa mety mbola hisy fotoana ho anaovantsika tuto zany manokana mihitsy ho ana débutant atao anaty plein d'heure zany. Fa na izany na tsy izany ary aloha dia ho atombokontsika ilay modélisation an'ilay intérieur design zany. Ato amin'ny ilany ankavanana ato activeko vetivetiky mba ahafahanareo zany mahita an'ilay raccourci eo amin'ny ilany ankavia eo zany ny raccourci ampiasaiko. Atsy amin'ilay panneau fahatelo eo amin'ny ankavanana ao tsika misy ilay unité io zany dia miditra ao tsika dia misafidy ny mètre zany no ataontsika unité de mesure antsika amin'izao. Rehefa vita izay dia manindry A zany aloha midesélectionner dia miverina manindry A misélectionner andreo dia del dia entrée dia miala reny dia shift A mampiditra cube indray tsika eo zany dia ato amin'ilay panneau ato amin'ny ilany ankavanana zany ho ampidiritsika ny refin'ilay trano 3 mètres ny hauteur dia ny longueur zany 10 mètres dia ny hauteur 3 izy ty 3 mètres dia ho ampidiritsika ao amin'ny z zany le hauteur dia ao amin'ny ino izy ty y zany no misy longueur dia ny x no largeur antsika dia tafiditra zany ilay refin'ilay trano. Fa ny anohizantsika anazy ngambany aloha dia ho ampidintsika amin'iny ambany iny ny point de pivot an'ny ilay tranontsika zany satria manampy antsika izay. Fomba anaovantsika an'izay dia tsotra be zany. Eo aloha tsika zany vue frontale eo amin'ny dia vue filaire dia miditra mode editsika. Eo ambany eo koa misy an'io zany zay tsy te hisahirana fa tabany raccourci an'io dia ohatr'izao izy zany rehefa mode edit dia désélectionner antsika amin'ny A zany. Rehefa vita izay dia be désélectionner antsika iny ambany iny dia voasélectionner zany iny amin'le ambany iny dia shift S dia cursor to select no safidintsika dia lasa mifindra eo zany le curseur zany. Rehefa vita antsika izay dia miditra tsika object mode zany le tabany raccourci an'iny dia eo amin'ny ilany ankavia eo origine to 3D cursor zany no safidintsika dia lasa tafidiny eny ambany eny le point de pivot an'ilay tranontsika zany. Rehefa vitantsika izay dia ngambany ho ampiakaritsika eo ambony eo izy fa iny zany le vue filaire sy le vue solide. Dia eo amin'izay shift S dia apetrakitsika eo amin'ny centre eo le curseur zany eo amin'ny centre an'le grid io zany dia shift S dia select to cursor dia lasa miakatra teo zany ilay cube antsika mipetraka amin'iny grid iny zany izy mipetraka tsara amin'iny dia ometsika anarana hoe trano zany tsy maninona. Eo amin'ny ilany ankavanana eo manao an'izay. Rehefa vita izay dia ny zavatra ho ataontsika manaraka ngambany zao safidy an'iny mode sélection iny dia face no safidintsika. Rehefa vitantsika izay dia sélectionner antsika ohatra ity face amin'ny lohantsika ity zany io amin'ny lohany io dia io zany afaka misafidy ianao fa supprimer tsika iny aloha ngambany no tena mety dia afaka mahita ny ao anatin'ilay tranontsika zany tsika na ilay cube tamin'ny voalohany. Araka ny plan antsika moa zany dia misy varavarankely anankiroa ilay trano dia misy varavarambe koa zany fa ngambany potritsika zany iny le contrôle numéro 3 iny dia avy ato amin'ny ilany ankavia avatontsika zany dia ho asitsika n'iny ligne ohatran'ny violet kely iny contrôle R zany mampisy an'iny izay ny raccourci manampy ligne amin'ny face io zany izy dia ligne afaka ampiasaina iny zany dia izay nampidiritsika dia nahisantsika teo zany izy Rehefa vitantsika izay dia ampiditsika fandroany zany dia akisakitsika mifanakaikikaiky ohatr'izao zany.
marihana moa fa ny carreau ray ato zany a 1 mètre zany izy ho amin'ny blender dia ampanarahantsika amin'le carreau an'le grille izy zany dia ahafahantsika manana an'le mesure ilayntsika zany. Fa raha ohatra ianao ka misy fotoana zany ilay manakisaka an'iny ligne iny a mety hoe ho sahirana na ohatr'izany dia G dia Y ny axe safidiana zany miara-tsindrindra eo a dia afaka misakisaka amin'iny axe Y iny zany ianao dia afaka placena tsara izy zany mifanaraka amin'ilay angezan'ilay carreau zany. Rehefa vitantsika izay dia angamba antsika hanampy ligne angambany amin'iny horizontal igny angambany a ahafahantsika manao an'ilay longueur an'ilay izy angambany a dia igny zany avy any amin'ny ilany ankavanany ianao na ankavia manisa an'iny dia mipoitra ilay ligne horizontal zany fa raha vertical ilay izy dia avy any ambony na avy any ambany placena fotsiny ilay curseur zany dia mipoitra ilay ligne ohatran'ny violet kely iny. Fa ato amin'ilay horizontal ato aloha zany no hanasivantsika anazy dia clique indroa tsika dia mipoitra ilay gizmo 3D dia eo ambony eo amin'ny panneau ankavanana eo zany a eo misy an'ileo médiane io a dia ho ampidirintsika ilay valeur an'ilay izy zany ahafahana mideterminer an'ilay halavan'ilay varavarambe zany io zany ataontsika voalohany eo sady mamaritra an'ilay varavarankely avy ao ambadika koa zany. Rehefa vita izay dia misafidy mode de sélection face teo a dia misafidy an'iny a dia avy any ambonitsika manindry ny numpad 7 a dia zoometsika ilay izy dia miditra vue filaire indray tsika dia eo zany extrude iny a afaka misintona iny na afaka mampiditra ohatr'izay zany dia ilayntsika iny ka ampiasaintsika zany ilay extrude eto aloha sélectionnentsika ilay face io a dia eo tsika dia sotomintsika moramora ohatr'izao zany ilay atsika angambany. Io zany zao no varavarambe atsika active kely ilay ambiante occlusion eo amin'ny sisiny eo a mba mamaritra an'ilay izy tsara zany dia hiditra amin'ilay varavarankely ato amin'ny ilany ato angambitsika satria efa sady nahazo an'ilay marika tamin'ilay nanaovana ilay varavarambe tsika dia mety amintsika zany a sady ilayntsika fa mba hahazoana an'ilay varavarankely ngambany dia ho asiantsika an'iny ligne violet horizontal iny indray zany dia clique eo a dia mipoitra ny gizmo dia ilay eo ambony eo a ilay médiane zany ampidirina indray valeur dia lasa nahazo an'ilay revo zany par rapport amin'ilay sol antsika zany tsika. Rehefa vitantsika izay dia roa ilay varavarankelytsika ka ho asiantsika koa zany eo amin'ny ilany ankavanana io zany. Contrôleur moa zany manampy an'ilay ligne marihana foana dia afaka akisaka ao izy ohatr'izay zany dia nahazo an'ilay marika an'ilay varavarankely zany tsika eo. Rehefa vitantsika izay a dia shift contrôle tab iny a misafidy mode sélection zany dia sélectionnena face roa dia any ambony indray tsika mijery numpad 7 dia extrude dia avoaka kely ohatr'izao izy zany. Io fa rehefa vitantsika zany ilay varavarankely a dia verina indray tsika izao zany ilay izy aloha rehefa jerena ny ao anatin'ilay trano aloha dia voalokantsika ny varavarambe sy ny varavarankely zany ka hiditra amin'ny manaraka indray ngamba isika izao. Ny zavatra ho ataontsika manaraka angambany a dia sélectionnentsika aloha ilay trano a dia miditra mode editsika tab moa ny raccourci an'iny dia sélectionnentsika ireo fasy anankiroa manko zao izy ireo zany dia shift a dupliquer a dia clique eo fotsiny dia P a dia sélection io zany manasaraka an'ilay fasy tamin'ilay trano zany dia lasa nahazo zany tsika fasy mitokana io vao sélectionné io zany a dia ho ataontsika eo amin'ny géométrie eo zany no originany a ao amin'ilay panneau amin'ny ilany ankavia moa zany misy an'iny amin'ilay hoe set origine
miditra indray tsika taby a de contrôle taby a de edge de sélectionner an'iny de dissolve edge zany x de mipotry ohatra amin'ny menu kely io de dissolve edge de miala zany ilay ligne teo de misafidy indray tsika avy eo ataontsika face de sélectionner tsika zany lay face raha io zany sisa le satria efa nalana lay ligne teo de ny zavatra ho ataontsika angambany aloha de ho amboarintsika kely ny longueur zany iny namboarintsika zany nampitombotsika kely de miditra vertex zany de désélectionner tsika le izy de B de misélectionner andreo ambony reo tsika de ampiakaritsika G de Z de G de Z zany cliquer-nao en même temps de ampiakarina amin'ilay axe ny Z izy de misafidy indray tsika ny face eto de sélectionner tsika indray ilay face de ny zavatra ho ataontsika E mi-extrude iny moa zany de cliquer eo de S miskelena zany akelezina le izy ampanarahana amin'in'ilay ligne iny ambony iny zany filaire mahita an'izao zany ilay eo ambany io na Z ny raccourcien de in'ilay ligne iny de avy eo S de Y zany skelentsika amin'ilay axe Y izy de ezahantsika mifanaraka amin'ilay ligne an'ilay varavarambe zany de lasa mahazo zavatra ohatr'izao tsika zao zany rehefa vita zay de sélectionner tsika iny tsindriana ny shift de clique droite de invert contrôle i zany mi-inverser an'ilay sélection de del de face de miala ilay vao sélectionner teo de ireo zany mijanona teo de miditra indray tsika mode verti zany le sélection de sélectionner ndrany ambany reny B de C G de Z zany de afaka misakitsaka amin'iny axe ny Z iny de ampidinitsika ambany ohatr'izao fotsiny izy ohatr'izao zany aloha hitsy tsara angambany ampiakaritsika kely izy tsy maninona rehefa vitatsika izay de ataontsika face indray de A sélectionner izy rehetrarehetra zany de avy any ambony de E extrude zany extrudentsika izy zany extrudentsika kely ohatr'izao zany kelikely fotsiny de verina object mode de origine to géométrie lasa eo ampovoany eo zany le origine le ry de ho ampidiritsika tsikelikely ohatr'izao atao anatiny ato zany iny zany cadre n'ilay varavarambe atsika iny zany petraka eo iny aloha ndraso angambany sauvena ihany aloha zany ilay scène atsika menanarany izy de contrôle S moa ny raccourcien iny zany de sauvena ihany izy aloha rehefa vitatsika zay de hanao ny varavarankely ngambitsika zao ka mitovy an'ilay nanaovana an'ilay varavarambe teo ihany zany sélectionner tsika iny face raha iny de shift D le midupliquer an'izy de P de lasa misaraka zany iny face raha iny indray zany anaovantsika an'ilay cadre de ataontsika eo ampovoany le géométrie any amin'ilay panneau amin'ny ankavia moa zany ilay fanaovana an'izay rehefa vitatsika zay de ho skelentsika izy zany manaraka an'ilay cadre an'ilay varavarambe zany ohatr'izao de skelena tamin'ny axe ny Y moa zany marihana de sélectionnetsika indray le vertex eo ambony reo de G de Z zany ampiakaritsika izy ohatr'izao zany io zany base l'izy de miditra indray tsika face de sélectionnetsika de manindry indray tsika rehefa vita izay E de miclique eo velany eo fotsiny de S de ezahantsika ampanarahana amin'ilay angezan'ilay varavarankely moa zany ilay ligne iny ambony iny zany ampanarahantsika amin'iny ligne iny de torak'izay reto amin'ny ilany ankavia sy ankavanany reto ampanarana amin'iny ka ny ataontsika S aloha zany de manantona zany reny ligne reny de avy eo asitsika S de Y de lasa amin'ilay ligne ny vertical iny zany manakaiky an'iny reo ligne reo de sélectionnetsika reny face reny shift sady tsindriana de contrôle I inversena sélection de del de face de miala tany zany reny de ireo sisa ny lasa nijanona teo zany
dia ireo no anaovantsika n'ilay cadrantsika zany a. Avy any ambony tsika dia manao E a, dia extrude moa iny zany dia avoakantsika kely ohatr'izao zany izy tsy manino. Rehefa vita izay a dia ombarintsika kely aloha ny origine zany eo amin'ilay origine to géométrie iny no safidintsika. Dia curseur to select moa zany apetraka ao ny curseur zany. Dia kasihako vetivetika aloha zany ilay trano ankoatran'ilay cadre zany. Asa moa zany raccourci an'iny teo a. Dia rehefa vita izay dia manao cube shift A dia avy eo mijery vue filaire zany a, nanamby cube tsika teo a. Dia sélectionnentsika aloha ilay cadrantsika dia amboarintsika kely ngambany aloha ty dimension ty sa. Sélectionnentsika ilay cube dia zahantsika mifanakaiky eo ngambany a. Raha aloha amboarintsika hoe ohatr'izao zany ohatra, sady hitanareo ihany moa zany ilay valeur ampidiriko dia hoe za copiena collena fotsiny zany ilay izy a, copie coller contrôle C contrôle V moa zany izy a. Dia lasa manaraka an'ilay cadre teo zany ilay refin'ilay cube vao nampidirintsika teo a. Andraso amboarina kely a, akeleziko izy zany tamin'iny axe ny grec iny zany dia nahazo an'ilay panneau teo ampovoany teo zany. Anao an'ny raha kasentsika vetivetika aloha dia apotratsika alt H moa zany dia ho akambatsika ireo a shift dia misélectionner moa zany dia afaka kisaka izy a. Contrôle G zany lasa manatambatra azy dia lasa afaka hoe miaraka izy zany, sady ilaintsika miaraka izy mba ahafahantsika dupliquer anazy atao amin'ilay ilany ajo zany. Ny anaovantsika an'izay a dia raha aloha ty ho ahisakitsika ohatr'izao zany. Eo zany ohatra izy no apetrakitsika andraso ampidirina kely ohatr'izao zany. Dia rehefa vitatsika izay a dia modélisitsika dia sélectionnentsika ty face ty a dia shift S curseur to select no safidintsika. Curseur to select zany dia mifindra eo ny curseur zany dia avy any ambonitsika no impady 7 marihana foana dia sélectionnena ilay cadre dia shift D moa ilay midupliquer zany iny dia clic droit dia mipetraka eo ihany dia shift S dia sélection to curseur dia lasa mifindra tato amin'ilay curseur tato zany ilay cadre n'ilay varavarankely dupliquer-tsika teo fa ahitsitsika kely ihany na izany ara satria niova ilay placeny. Ahitsitsika kely a. Efa misy repère an'ilay cadre tamin'ny voalohany moa zany afaka manampy antsika dia G dia Z dia ampiakarintsika ihany izy a. Amboarintsika tsara dia ohatr'izao ohatra izay a dia ampidiritsika kely izy a, fanaraka tsara zany. Dia vita zany ilay cadre n'ilay varavarambe sy ny varavarankely itsika. Anao ngamitsika ilay fitoerana vatokely sy ilay lavaka eny amin'ny plafond a. Ka ny fomba anaovantsika an'izay dia tsotra, sélectionnentsika aloha ilay izy a dia modélisy tab a dia avy eo tsika contrôle Z zany a dia avy any ambany indray ny hita dia contrôle R manampy an'ilay ligne violet a dia glissena ilay bouton fatelo amin'ny souris zany a. Iny zany raha glissenao miakatra iny rolenao a dia arakaraka ny isan'iny zany no isan'ny ligne violet mipoitra eo zany. Ka roa no ataontsika eto aloha zany dia plika dia mipoitra ny gizmo dia S dia X dia sotomontsika manaraka n'ilay ligne n'ilay grille foana moa zany ilay izy a. Dia eo zany ny toerana misy azy a dia manindry avy eo a. Andraso aloha ngambany a ataontsika manindry 1 zany dia miverina atao amin'ny vue frontale dia sélection ana face ny safidintsika teo a dia sélectionnentsika reto face reto ngambany iny raha iny a. Na andraso aloha vetivetika avy any ambonitsika zany dia
anampy ligne ray hafintsika contrôle numpad 7 moa zany a lasa avy any ambany indray no mijery dia manampy ligne contrôleur dia apetrakitsika eo zany ilay ligne vao nampitsika iny a fa ilayntsika iny zany dia verina fasany mode de sélection antsika dia ho sélectionnetsika angambany reto a dia ireto koa dia ireto zany reo moa zany no anasitsika an'ilay vatovato kely reny zany ka ho extrudetsika izy zany un tsindriko teo a numpad 1 dia e a dia extrude kely ohatr'izao zany izy dia eo no misy an'ilay vatovato kelyntsika zany rehefa vitatsika izay dia sauventsika ihany aloha zany ilay scène atsika dia ilay any ambony indray no ho ataontsika angambany ho extrudetsika kely iny zany sady manome endrika an'ilay intérieur atsika zany dia avy any io zany avy any ambony dia tsy ninona ny shift dia clic droite zany misélectionner an'ilay face zay tiantsika ho sélectionnena zany ohatr'izao zany reo zany ilay izy a dia zavatra ataontsika manaraka dia numpad 1 a dia extrudetsika miakatra kelikely ohatr'izao zany izy dia nahazo an'ilay ohatran'ny lavaka kely eny ambony koa tsika zany amin'izao zao zany izy raha jerena zany efa manomboka mahazo forme tsara ihany izy zany a fa ngambany tsika anao ny varavarambe a mbola araka ny plan antsika moa zany dia misy latabatra dia misy ny seza varavarambe a baignoire zany mbola ho atao fa ny ho ataontsika manaraka angambany aloha dia ny varavarambe angambany ho ataontsika ka ny fomba anaovantsika an'izay dia tsotra zany sélectionnetsika dia tab moa zany le mode edit dia sélectionnetsika indray le face anankiroa reo rehefa vitatsika ny misélectionner an'ireo dia p a dia séparetsika zany dia miala ilay izy dia lasa goka mihitsy zany ilay trano iny afaka isakisaka iny a dia ny pivot moa zany ery dia ataontsika amin'io set origine to géométrie zany dia lasa eo amin'ny centre eo ny pivot any rehefa vitatsika izay dia avy any ambony indray tsika zany no mijery dia miditsika mode edit a dia hoesoritsika aloha ty edge ty ngambany dia x na del zany dia miala io zany rehefa avy eo dia dissolve edge dia verina face indray tsika dia sélectionnetsika ilay face dia avy any ambony tsika mi-extrude an'ilay izy ampidiritsika aokalova mifamadika normal fa ataontsika mivoaka avy any avelany zany mety ohatr'izao zany izy dia iny ilay varavarambe atsika dia ho ampidiritsika tsikelikely ohatr'izao zany izy amin'ny axe ny x ohatr'izao zany iny ilay varavarambe atsika rehefa vitatsika zany ilay varavarambe a dia ho asitsika sélectionnetsika izy aloha dia shift asa zany dia lasa izy rery no mipoitra eo fa caché daholo ilay zavatra hafa zany satria tsika zany hiasa amin'ilay varavarambe napotraka mola izy a altage zany ilay raccourci dia mipoitra fa averentsika sélectionnena zany izy a dia shift asa dia io zany izy reriny eo dia afaka miasa amin'ny rery zany tsika ka ny zavatra ho ataontsika dia mode edit aloha tab iny a dia avy eo ngambany a ho asitsika ligne iny zany le contrôleur ny raccourci a ligne zany amin'iny horizontale iny a dia cliquetsika eo a dia eo zany vue filaire dia origine to géométrie aloha dia manao eo zany tsika aloha sélectionner ilay any ambany dia delete vertice zany x dia delete vertice dia miverina object mode tsika dia atsampano amin'ny ilany akavananatsy a eo zany ohatra misy ilay clé molette kely io a misy hoe add modifier dia ho ampitsika miroir zany iny
de ofaitsika ny axe zany a ataotsika ny zaida zany de lasa misy miroir an'io zany io raha activentsika izy na tsy anina zany ohatr'izao zany de ny zavatra ataontsika manaraka zany de miasa amin'ilay ilany ambony fotsiny sisa ka contrôle R de glisseko indroa zany lay bouton fahatelon'ny souris de S de Z somary skeleko ataoko kelikely izy zany manifinify ohatr'izao de G de Z zany ampiakaritsika kely izy a de jereo eo ambany io zany fa misy koa zany io am'ilay miroir de oampiko ligne ray iny zany am'ilay atao amin'ny centre eto zany a piko ligne ray ohatr'izao izy a ohatr'izao zany ohatra de miditra face a zany am'ilay mode de sélection a contrôle tab moa igny de contrôle R manaraka indray a manisy ligne verticale de S de amin'ny axe ny Y zany ny sitomako an'iny rehefa vita zay de misafidy face de sélectionneko iny face iny de ty face ty koa de avy any ambony no mijery ataoko vue filaire zany a afahako mahita an'ilay ao anatiny de sitomiko izy zany miditra kely ao anatiny ohatr'izao zany de mahazo endrika varavarambe tsika mba misy haingony kely zany lay izy rehefa vita zay de apotratsika daholo alt h moa zany raccourci efa niteneniko teo foana de jerevantsika kely zany atao anatin'ilay tranontsika de ngamba hiditra amin'ny mbola anao lay varavarambe tsika ka sélectionnetsika de shift as de mijery avy aty amin'ny laona zany tsika contrôle number 3 de shift S de curseur to select zany de lasa eo ny curseur zany ny zavatra ataotsika anao serrure zany tsika ka shift A de manampytsika cercle zany no ampidiritsika de ny zavatra ho ataotsika manaraka de ahoditsika iny zany rotation zany a R amin'iny axe ny Y iny a 90 zany de lasa mitsangana le cercle atsika rehefa vitatsika de vue filaire Z moa ny raccourci de S skeletsika kely le cercle zany ankelesitsika zany lay izy S no raccourci an'iny S zany ataotsika ohatrohatr'izao zany ohatra ny angezany de G mibata zany na hoe graby de apetatsika iny zany afaka akisakisatsika zay anaovantsika azy fa ho apetatsika eo aloha zany izy de vue fil de fer de avy ato amin'ny vue côté apetratsika eo amin'ny ambony eo zany izy rehefa vita zay de vue filaire ihany tsika de misafidy ny vertice zany mode de sélection de afaka misélectionner an'ireo A zany aloha ny raccourci de E extrude tsika zany le sélectionner teo G na X koa zany nanao E aloha tsika de G de X de sitomitsika mivoaka kely ohatr'izao zany izy de manao indray tsika contrôle number 3 zany mijery avy aty amin'ny alomloana zany amin'ilay côté akavia kavanana de somary ampiakaritsika kely ohatr'izao zany lay ny extrude de E ihany de extrude tsika miditra izy de rehefa vita zay de efa de tapana zany lay lavaka teo de mahazo zavatra ohatr'izao tsika zany io zany ny base le serrure atsika fa gambany aloha hoamboaritsika kely ny resaka iny izy ty ny am'le varavarambe zany fa misy problème kely misy an'iny face iny zany tam'le extrude nataotsika teo de ho supprimer tsika iny sélectionnena de X de miala zany le face iny de zao zany tokony ho izy de miverina amin'ilay serrure tsika sélectionner tsika de contrôle N zany raha nanamarika tsika teo de somary maintimainty kely izy fa zao zany izy miverina mitovy loko am'le anina rehetrarehetra fa rehefa le somary maintimainty reny izy de misy problème na normal ka contrôle N zany rehefa vita zay de ho apetratsika eo amin'ny centre eo ny curseur de manao tsika shift A de manampy cercle indray tsika de ho ahoditsika zany R zany amin'ny rotation zany amin'ilay axe ny Y de nitsangana le cercle de arositsika kely ohatr'izao izy de S skeletsika kely zany izy ataotsika kelikely ohatr'izao zany ohatra
rehefa vita zay dia miditra indray tsika vertice zany modélisation io zany a dia misafidy an'ilay vertice ny mode de sélection a dia a dia sotomitsika manaraka an'iny axe ny x iny zany ohatr'izao zany extrude amin'ny axe ny x iny a ohatr'izay zany ohatra. Rehefa vitatsika zay dia avy any ambony indray tsika no mijery zany a ny impady c dia apetrakintsika eo ny curseur zany iny afaka apetraka amin'izay itiavantsika azy zany iny curseur kely iny fa ho apetrakintsika eo zany izy aloha dia ato amin'ny ilany ankavia ato a misy an'ity menu ity zany panneau moa zany hoe anona dia ato amin'ny ilay hoe ilany hoe misy hoe span zany io span dia io no ampiasaintsika cliquentsika dia jereo fa lasa nisy courbe zany tamin'ilay extrude natao zany dia avy eo tsika manao a dia g dia amin'ny axe ny y indray zany a ataontsika sotomitsika ohatr'izao zany izy fa io zao ohatra misy problème na normal mampoatra an'ilay teo fa ho amboarintsika eo a rehefa avy eo skelentsika kely aloha ilay izy a satria lasa ngeza loatra zany ilay izy ataontsika kelikely ohatr'izao zany dia ohatr'izao ohatra zany zao zany ny angezany ohatra dia modélisation dia sotomitsika kely zany iny aloha dia rehefa vitatsika iny a andraso ampidirina kely aloha zany dia ohatrohatran'izao zany ny angezany ohatra fa io zany ilay ohatra lasa matromatroka io ilay izy ilay problème na normal iny zany dia sélectionnena dia contrôle n dia lasa miverina mazavazava ohatr'izao zany ilay izy dia zao zany mety a dia modélisation dia ho sélectionnentsika zany reto any reto a reto amin'ny reto dia manaotsika zany ohatrany hoe ho ataontsika sélectionnentsika iny zany alt dia clic droite dia faut sélectionner daholo zany ireo vertex ireo a dia a dia extrudentsika kely ohatr'izao zany dia f dia tapina ilay izy a dia vita zany ilay serrure antsika zany ohatr'izao zany tsotsotra ihany ilay izy dia sauventsika ihany moa. Rehefa vitatsika ilay serrure dia angambontsika anao ilay baignoire angambontsika ka shift S curseur to centre dia manisitsika cube dia lasa misy cube io zany shift A dia cube eo amin'ny centre eo zany dia numpad 1 tsika dia ho afindratsika calque ka ny calque moa zany a dia ireo ambany ireo ka M dia afindratsika eo clic droite clic ihany fotsiny a sélectionnentsika ireo ny calque zany dia na reto ambany reto koa zany ny calque zany atao anaty blender dia mifindra ao amin'ny calque faharoa tsika zany satria nafindrantsika calque ilay izy a dia sélectionneko aloha ty ambany ty dia curseur to select zany a ho afindraka ao ny curseur zany rehefa vita zay dia verina object mode zany taby a dia ato amin'ny ilany ankavia set origine to 3D curseur zany dia lasa mifindreny ilay pivot zany dia curseur to centre dia shift S dia curseur to sélection to curseur zany dia lasa eo amin'ny centre an'ilay grille foana sika no miasa ka ho ampidiritsika ny refin'ilay baignoire atsika 70 cm 90 cm dia 2 mètres zany ilay mesure hitanareo reo a ho ampidiritsika zany izy ato amin'ilay ilany ankavanany ato tsika no mampiditra an'ilay izy zany dia reo moa zany araho fotsiny ilay mesure hitanareo reo zany ohatr'izao zany ny angezan'ilay baignoire atsika dia verinatsika modélisation dia misafidy ny face a mode de sélection tsika zany face rehefa vitatsika zay dia sélectionnentsika ty ambony ty a dia manao tsika hoe na andraso aloha dia mikliky eto amin'ny grille eto fotsiny a dia S zany skelentsika kely miditra any izy ohatr'izao zany dia avy any ambony indray tsika mijery a dia
tiantsika hena kely zany a iny amin'ny ilany iny zany a de S de X de sotomintsika miakatra kely ohatr'izao izy de mitovitovy tantana zany lay ligne avy amin'ny isaky ny côté zany de E a de ampidinitsika avy any ambany indray izy extrude moa zany le afaka mampiakatra sy mampidina de ampidinitsika ohatr'izao zany izy ohatra dinitsika kely a ohatr'izao rehefa vitatsika zay a efa mahazo endrika peignoir tsika fa ao amin'ilay ohatran'ny clé molety kely io le panneau ankavanana io zany ao amin'io a misafidy indray tsika makitsika ny subdivision surface de lasa ny déforme zany le objet atsika lasa ohatran'ny arrondi hafahafa zany izy de le vue io zany ataontsika 2 zany ataontsika ohatr'izao de eto amin'ny ilany ankavia shading smooth zany cliquentsika de somary lasa malamalama izy rehefa vitatsika zay de désactiventsika kely a de ohatr'izao izy rehefa activé ohatr'izao zany de ny zavatra ho ataontsika manaraka ho activentsika iny ngambany mode editsika de anampiliana zany tsika aloha mba ho mafimafy ilay amban'ilay peignoir satria zao izy lasa ohatran'ny arrondi loatra zany nefa tsy de zay loatra le zavatra ilayntsika aloha eto ka manao tsika amin'ny anampiliana zany tsika amin'iny horizontal iny contrôle R de iny moa le ligne violet efa mipoitra zany le izy de cliquentsika de ampidinitsika ohatr'izao zany izy rehefa vitatsika zay a de anondraitsika hoe ligne avy aty ambony zany amin'iny zany de contrôle R zany iny moa zany raccourci miasa matetika eto de clique indroa de ataoko 2 le atsy de lasa nazo roa de S de X zany amin'ny axe-ny X zany de sotomintsika ohatr'izao zany lay ligne anankiroa nampidirintsika teo vue filaire moa Z zany raccourcihany miasa matetika koa iny eo zao izy vue solide rehefa vitatsika nanampy an'ilay ligne roa de amin'iny horizontal avy any amboniny koa zany ho ampitsika zany pitsika anankiroa zany fa iny moa zany le hoe roulenao iny de afaka manampy izay isany tianao fa roa ny atsika aloha eto de S de Y miaratry ny riona zany reo en même temps de afaka kisaka amin'ilay axe-ny Y zany lay izy efa manomboka azoazontsika ihany ny formen'ilay peignoir fa ty ambony ty ngamba no ampitsika koa amin'iny zany mba ho mafimafy zany lay molon'ilay izy ka ho ataontsika ohatran'ilay manampiliana ihany contrôle R de akisakitsika makany aloha izy zany de contrôle R de akisakitsika miditra indray zany lay izy ohatrohatr'izao zany ohatrohatr'izao zany peignoir atsika fa omboarintsika kely aloha ngambany mode edit ihany de vertex ny mode de sélection ho sélectionnetsika be de sélectionnetsika reto ambany reto zany de manao tsika hoe S de X de ampidiritsika amin'iny axe-ny X iny zany lay izy ohatrohatr'izao zany lay zavatra ilayntsika zany de efa manomboka azosika zany lay formen'ilay peignoir atsika de rehefa vita zay de M de afindratsika eo amin'ilay calque voalohany de miverinao amin'ilay calque voalohany tsika de mipoitra koa moa zany lay objet teo amin'ny scène teo lay trano zany de avy any ambony tsika vue filaire de G de Y de déplacentsika amin'iny axe-ny Y iny zany lay peignoir atsika de apetratsika eo zany izy io zany zao lay peignoir atsika io de hiditra amina modélisation an'ilay pohana voninkazo eo amin'ny sisiny eo ngambany tsika no anohizantsika manaraka curseur atsika moa eo amin'ny centre eo de shift A de manisy cube tsika zany de somary ngezangeza io tsy maninona aloha afindratsika calque M de mifindra ao amin'ny calque faharoa tsika zany de ao tsika no miasa
ny mipady iny tsindriko teo dia en vue front teo indray tsika dia modélisation dia ho sélectionnetsika zany iny ambany iny dia curseur to select dia mifindreniny curseur dia atao amin'ny ilany ankavia atao curseur to 3 origine to 3 curseur zany no atao rehefa vita zay dia averiny amin'ny centre ny curseur dia apekarintsika ilay cube ohatr'izay ihany sélection to curseur dia miakatra eo amin'ilay grid eo zany lay pohana voninkazotsika misy refiny kely ihany zany ireo dia hoezahantsika ampidirintsika atao amin'ilay panneau atao amin'ny ilany ankavanana eto moa zany ilay izy ireo ilay mesure zany io amin'ilay point eo raha sao averintsika iny hauteur'izany dia ny longueur koa ampidirintsika dia ny largeur'n'ilay izy zany ohatrohatr'izao zany tokony ho angeza zany ilay izy rehefa vitantsika izay dia zoometsika kely dia ngambany modélisation dia sélectionner ilay face ambany dia sélectionnetsika kely aloha dia avy eo averintsika sélectionnena dia ahotsika kely avy any ambony dia mipotrotsika zany eo aisa somary skeletsika kely zany ilay izy ohatr'izao zany mahazo an'ilay forme ilaitsika amin'izao zany dia ataontsika face indray mode de sélection dia sélectionnetsika iny ambony iny dia dia miklika aty amin'ny grid aty dia mijanona eo dia aisa zany iny ilay extrude iny dia miditra atry amin'ny vue 1 zany tsika dia extrude dia ampidintsika izy ohatr'izao zany dia skeletsika kely aisa ny raccourcien iny dia izao zany ilay poantsika po tsotsotra ihany moa zany ilay izy rehefa vitantsika izay dia avy any ambonitsika mijery dia jerevantsika tsara aloha ilay po zany dia ho asiantsika ilay voninkazo eo ambony eo ngambany no ataontsika manaraka ny anaovantsika an'izay sifuta dia manisy cylindre tsika zany no safidintsika ahenantsika kely nombre-na vertex zany ataontsika hoe 15 zany tsy maninona eo amin'ny ilany ankavanana eo dia lasa mihena ilay isan'ilay izy dia rehefa vitantsika izay vue filaire zay da moa zany raccourcien iny skeletsika kely ilay izy aisa dia ataontsika kelikely ohatr'izao vue filaire moa zany ahitana azy dia sélectionnetsika iny ambany iny dia apetrakitsika indray ny curseur dia avadikitsika eo amin'ny pivot amin'ilay origine to 3 curseur iny zany dia apekarintsika z zany amin'ny akizany z dia skeletsika kely ihany izy zany ohatrohatr'izao ohatra zany dia rehefa vitantsika izay raha sao apekarintsika kely ny hauteur an'ilay izy ohatrohatran'izao zany lasa avo loatra fa amboaritsika kely ohatrohatr'izao zany ohatra rehefa vitantsika izay dia ny zavatra ho ataontsika manaraka aloha dia lasa aloha skelena kely ihany tsy mety tsara ilay mesure ohatr'izao zany ohatra dia hoe somary mahi zany dia miditra modélisation indray tsika eo zany dia anampy amin'ilay raccourci ngamitsika ilay contrôle R vue filaire aloha io zany dia avy eo asiantsika ligne zany amin'iny ahafahantsika manipuler an'ilay cylindre atsika iny contrôle R zany dia rouleko ilay bouton fahatelo dia miampy ilay ligne zany ataontsika hoe 10 ireo zany ligne napitsika teo ahafahantsika manova forme an'io cylindre io zany rehefa vita izay dia ataontsika sélection contrôle table dia vertice ny safidintsika dia sélectionnetsika ireo ambony ireo zany dia amboaritsika kely io zany ilay hoe proportionnel editing activentsika io zany enable dia lasa misy an'iny ohatran'ny cercle iny zany misy influence an'iny zany rehefa etsiketsitsika eo ireo vertice rehetrarehetra ireo fa raha henantsika ilay izy dia zay ao anatin'iny cercle iny ihany zany no tratran'ilay influence zany ka ampiasaintsika zany iny ihany iny raccourci moa zany o zany dia g ilay manetsiketsika iny activentsika ilay izy dia
ho amboarintsika zany lay io moa zany lay izy eo ambany eo lay misy azy dia somary amboarintsika kely ny angezan'le rayon le diamètre moa zany amboarintsika kely dia eo tsika aloha andraso aloha ahenako kely ohatrohatr'izao hoe ohatr'izao zany iny lay hanina iny zany lay bouton fahatelo ihany no ahafahanao micontrôler ny angezan'iny dia iny fa ahodintsika kely ohatr'izao zany izy dia sélectionnentsika le aty ambany dia afindratsika kely ohatr'izao zany izy dia avy any ambony indray tsika mijery dia akisakitsika ohatr'izao izy ohatra dia smoothetsika kely eo amin'ny sisiny eo zany iny bouton smooth iny dia somary malamalama le izy. Rehefa vitatsika izay angambany dia ho dupliquentsika zany io anankiray io shifter ny raccourci dia nahazo copie tsika ahisakitsika kely eo zany izy dia avy any ambony indray tsika dia modifie-tsika indray forme-n'io raha io mode edit dia vue filaire dia sélectionnentsika le any ambony activer foana moa zany lay proportional editing iny dia afaka manisaky tsika dia miova ny forme-n'le izy dia R dia afaka manao rotation koa tsika dia lasa niova zany ny forme-n'le izy mihoatra an'le iray dia akisakitsika kely ao dia ahodintsika ohatr'izao zany ohatra ohatrohatr'izao zany ohatra mba samy hafa an'le iray zany izy fa amboaro kely aloha ty ambany ty ataoko ohatr'izao ohatrohatr'izao zany ohatra aloha ny endrik'ilay izy dia rehefa vitatsika izay dia dupliquentsika ihany ilay izy zany dia io indray zany no modifie-tsika zany azo forme hafa zany dia ohatr'izay ihany ny fanaovana azy sélectionnentsika reny ambony reny angezaintsika kely zany ilay cercle iny dia ahisakitsika io sélectionnentsika dia angezaintsika kely ohatr'izao zany ohatrohatr'izao dia sady ahisakitsika dia ny aty ambany ity koa somary afindrako kely ohatr'izao zany ohatrohatr'izao zany ezahana miova mihitsy zany ilay forme tsy hitovy amin'ilay roa teo fa mba atao hoe manana endrika hafa dia somary ampidintsika kely mihitsy ny ara ohatra dia skeletsika kely ohatr'izao zany ohatra dia raha isika indray ty amin'ny ray ty dia ampiakaritsika kely dia skeletsika kely dia ahisantsika kely ohatr'izao zany rehefa vita izay dia miverina amin'ity ray ty indray tsika dia ty ho amboarintsika kely fa somary matsokotsoko be zany izy teo ohatrohatr'izao zany ohatra dia ho ampitsika ihany ka sélectionnentsika le raha io shifter dia akisakitsika dia nahazo hafa indray tsika io dia io modifientsika koa zany io ezahana samy hafa daholo zany ny endrik'ilay izy zany mba hanome endrika azy ohatr'izao zany ny anaovantsika azy ohatra dia avy any ambonitsika mijery dia sélectionnentsika dia afindratsika ato indray ohatra ohatr'izao zany ohatra dia sélectionnentsika miaraka izy le ray na iny dia ampidintsika kely shift moa zany clic droit dia shift dia G dia zay dia mampidina azy iny sélectionnentsika miaraka izy dia akisakitsika ohatr'izao zany eo amin'ny centre eo tsara dia sélectionnentsika miaraka izy dia contrôle G zany lasa objet ray le izy avy eo dia akambatsika miaraka amin'le pot dia afindratsika kalika ato amin'ny kalika voalohany ato zany izy ho hitatsika dia angambany ho apetrakitsika eo amin'ny place tokony isy azy G amin'ny axe Y iny dia G amin'ny axe X izy dia lasa mifindra eo zany izy dia normalement misy ray koa ao amin'ny côté ankavia ao shift dia G dia X dia nahazo copie an'ilay izy tsika io zany ilay pot faharoa io fa saingy mbola mitovy io satria duplication an'le ray teo io ka shift H aloha dia ho modifientsika kely zany ilay forme an'ilay voninkazo ato reo manko zao izy ao lasa nitambatra ray dia sélectionnentsika fotsiny vertex ray dia L dia afaka misélectionner partie ray amin'ireo fotsiny tsika zany sady iny zany ilayntsika iny tadidio tsara sélectionner vertice na face na edge dia L
dia P a séparentsika amin'ilay groupe ireo aloha zany izy dia lasa objet iray dia lasa izy irery zany afaka kitihana. Dia ohatran'ilay teo ihany no manova azy, activentsika indray ilay proportionnel editing dia eotsika zany manova an'ilay forme indray aloha zany eo, hofaitsika tsikelikely izy a mba ho samy hafa amin'ilay copie tamin'ny voalohany zany. Dia retsy telo retsy koa zany a hofaitsika zany ireo. Ohatr'izay ihany anaovantsika azy a, mode edit dia sélectionner vertex iray a dia mipoitra L zany, io zany izay vertisy cliquenao dia mety daholo fa mila miclique fotsiny ianao dia L dia P dia sarahantsika amin'ilay anankiroa indray iny dia indray avy eo no modifentsika zany mba ho hafa indray ny formany. Dia ohatran'ilay nanova an'ilay forme teo foana moa zany ny ataontsika, fa arakaraky ny aingam-panahinao zany sisa hoe ho ataoko an'izao ny forme, fa ny antsika aloha zany atao zavatra tsotsotra fotsiny aloha zany mba ahafahanareo mahita an'ilay process zany. Ohatr'izao zany ohatra amboarintsika kely ilay izy dia retsy roa retsy koa modifentsika, sélectionnentsika dia L zany a dia P dia sarahantsika izy dia io sélectionnentsika dia vue filaire io zao a dia mode edit tsika dia lasa indray tsika manova an'ilay forme zany, sélectionnentsika ilay vertex dia ahisakisakitsika G moa zany ilay manisakisaka iny a ny raccourcihany. Zao zany izy zao dia efa mba samy hafa amin'ilay po voalohany zany izy mba ohatrany hoe nisy asa natao zany tamin'ilay izy. Rehefa vitantsika angamba ny pohana voninkazo dia hiditra amin'ny fikarakarana n'ilay robinet angamba nisika zao no ho ataontsika. Anao an'ilay robinet zany tsika ka sélectionnentsika aloha ilay baignoire dia shift S izy teo dia izy rehetra mipoitra eo dia apetrakitsika eo koa ny curseur zany, shift S dia curseur to select dia shift A anisy cylindre zany tsika iny a dia sélectionnentsika ilay cylindre eo efa sélectionné izy a dia somary ahoditsika aloha R dia amin'ny diskeletsika ohatr'izao zany dia somary S dia X somary skeletsika izy zany manaraka ny axe ny X ohatr'izao zany dia ho apetrakitsika eo ambony eo zany ilay cylindre iny zany ho bazen'ilay robinet atsika zany a ampiakaritsika Z dia amin'ny axe ny Z dia eo zany dia skeletsika kely izy a ohatr'izao zany ohatra ny angezandraso aloha ohatr'izao a dia rehefa vitantsika izay a dia ny zavatra ataontsika manaraka mode edit aloha dia ho asiantsika an'ilay ligne violet zany contrôle R dia io zany ilay ligne io zany napetsika teo ampovoany teo, sélectionnentsika ilay amin'ny ilany ankavanany dia X dia delete zany ilay face iny ilay manala an'ilay vertex iny zany, vertex amin'iny ilay sélectionnentsika teo dia ao amin'ilay panneau misy ilay modifier sélectionnentsika miroir zany dia akisakitsika atao amin'ny ananjy zany ilay axe zany ilay nikoseko zany dia rehefa vitantsika izay a dia ho amboarintsika kely in'ity vue front zany no mipady 1 zany ny cliqueko teo a dia shift S curseur to select zany napetraka ao ilay curseur a dia anampy cube indray zany shift A dia cube. Rehefa azo zany ilay cube dia ataoko vue filaire zany satria takony atao ilay baignoire atsika dia zao izy hitantsika dia skeletsika ilay cube ohatr'izao zany lasa kelikely ohatr'izao izy a S dia skeletsika dia somentsika kely aloha dia afindratsika aty amin'ny ilany ankavia aty zany manaraka n'iny axe ny X iny zany izy dia skeletsika koa izy zany ohatr'izao dia afindratsika manantony atao zany amin'ilay cylindre dia
akisantsika makany ohatr'izao zany ohatra, dia somary ngambany a skeletsika kely a amin'ny aksin'izay izy satria lava loatra, ohatrohatr'izao zany mitovitovy tantana amin'ilay cylindre, dia akisakitsika kely ohatrohatr'izao zany ohatra. Dia rehefa vitantsika izay a, dia zavatra ataontsika manaraka somary ho ataontsika modélisation aloha, dia ho ampiantsika liens zany eo ampovoany eo a, 3 liens 3 zany, bouton fahatelon'ny souris moa zany ilay iny zany ilay asosasosanao iny, dia miaraka n'iny no isan'ny ligne azonao zany, ka 3 no ataontsika eo a. Dia sélectionnentsika zany ilay vertex ireo a, dia lasa aloha désactivena ilay proportional editing zany fa tsy ampiasaintsika izy eto. Dia avy eo rehefa vita izay a, dia ho ahisantsika zany amin'iny axe iny zany a, reny hivoaka, dia iny raha iny koa zany ilay vertex iny a sélectionnentsika dia ahisantsika mba hahazoana an'ilay forme arrondi kely io zany ohatr'izao zany. Rehefa vita izay a, dia ho asiantsika subdivision zany izy, dia lasa ohatran'ny arrondi hafahafa io zany paozin'ilay izy, fa amboarintsika io zany. Asiantsika ligne contrôle R dia sotomintsika makany amin'ny sisiny any mihitsy zany, iny zany manamafy an'ilay izy fa amin'izay tsy arrondi, dia ampiantsika avy aty ohatr'izao koa zany. Dia rehefa vitantsika izay a, dia avato ambony ato koa ampiantsika anankiroa zany, dia S dia X dia sotomintsika any amin'ny sisiny ohatr'izao zany a. Dia ohatrohatr'izao zany, dia smoothetsika kely izy a, dia azosika ilay zavatra tadiavintsika fa ho ampiako somary skeleko kely any amin'ny sisiny a, dia ampiako ligne roa zany eo ampovoany eo, ohatrohatr'izao zany ilay izy. Rehefa vitantsika izay a, dia sélectionnentsika ilay cylindre, dia smoothetsika, dia modélisitsika, dia face ny safidintsika, dia sélectionnentsika zany a, lasa aloha vetivety, cassentsika aloha zany iny a, dia modélité amin'ilay cylindre, dia sélectionnentsika face io a, dia supprimentsika zany X, dia face no safidintsika eo a, dia asiantsika subdivision roa zany izy, dia lasa ohatr'izao. Eo amin'ilay clé molette iny zany ilay modifier, dia apotratsika zany rehetrarehetra, dia ireo zany ilay zava-bitantsika amin'ilay robinet. Sélectionnentsika ray a, dia shift, dia sélectionnentsika ilay cylindre, dia manaontsika avy eo a shift asa, ilay baignoire zany navelantsika teo koa zany mba sady repère-ntsika ilay izy, dia sélectionnentsika ilay cylindre eo a, dia iny somary akisantsika kely ohatr'izao a, dia somary mode vertice, dia alavaintsika kely ty fa fo loatra, izao zany ohatra isakitsika ao ilay izy. Rehefa vita izay a, dia ho akambatsika angambany amin'ilay cylindre ilay zavatra carré io a, contrôle G, dia lasa misy miroir zany ary amin'ny ilany ankavanany ary zany. Izay no anton'ilay modifier miroir nampiasaintsika zany. Rehefa vita izay a, dia anampindraitsika cylindre zany, dia vue filaire fa ngeza loatra ilay izy a, dia manaontsika S zany, skeletsika indray iny zany, skeletsika ohatr'izao zany ohatra, dia skeletsika hitovitovy amin'ny cylindre raha io zany izy, ohatrohatr'izao, dia ampiakaritsika ambony amin'ny aksin'izay zany, dia smoothetsika, dia modélitsika, dia face ny safidintsika sélection, dia sélectionnentsika iny a, dia X dia face, dia miala zany face eny ambony iny, dia avy eo tsika numpad 3 zany, dia modélisite, dia vue filaire, dia sélectionnentsika indray io ambony io zany, da skeletsika kely aloha izy a, mode object zany, ohatrohatr'izao zany, dia efa sélectionné ilay vertex ireo, dia ampiakaritsika ambony ohatr'izao zany izy ohatra. Dia rehefa vitantsika izay a,
raha solo ampiakarina ohatrohatr'izao zany ohatra. Dia ampiasan'ilay spin indray zany tsika. Ilay spin ahafahantsika mi-extrude misy arrondi an'ilay izy a. Dia iny zao cliqueko ilay izy iny a, mijery an'ilay curseur fa tsy nety ilay izy tany amin'ny côté tany dia ho afindratsika ato amin'ny côté ankavanana ato indray zany ny curseur. Ao zany a, ohatr'izao zany dia nahazo an'ilay extrude arrondi iny tsika zany. Dia ny zavatra ataontsika manaraka dia extrudentsika mandroso kely ohatr'izao izy zany. Rehefa vita izay a dia ho afindrantsika atao anaty indray ny curseur mba ahazoana an'ilay extrude arrondi a. Dia ilay spin moa zany a, iny zany cliquentsika dia mahazo an'iny indray tsika. Dia zany extrude dia hoentsika midina ohatr'izao izy a. Dia io zany ilay izy zao fa nitodika avy any a. Dia aloha avy any ambony dia dia S zany skelentsika kely a, hivoaka kely zany iny ohatran'ny sofina iny. Dia dia ampidintsika indray extrude midina. Dia rehefa vita izay a, dia S zany somary ohatran'ny hoe hidintsika any anatiny any izy, ohatrohatr'izao zany ohatra. Dia rehefa vitantsika izay a, dia dia ampiakarintsika zany ilay vertex iny, ohatrohatr'izao zany ohatra. Azontsika ilay forme avy any ambony tsika. Dia manao tsika R dia amin'ny axen'izay dia 180 degré dia lasa mivadika aty aloha aty zany ilay izy, satria tokony hitodika aty aloha zany. Dia ao amin'ilay clé molette asitsika ilay subdivision surface zany, fa io misy tsy mety kely eo ambany io a, fa ho reglentsika io zany a. Mode edit zany a, dia face ny safidintsika dia sélectionnentsika iny a. Dia X dia face no safidintsika dia miala iny a. Dia milamina ny problème antsika amin'iny a. Dia avy eo rehefa vitantsika izay dia ho amboarintsika kely eto amin'ny lohany eto, ampitsika ligne zany, contrôle R iny moa zany anamafimafy kely an'ilay lohany eto. Dia eo koa mbola ampitsika iray dia sotomintsika miakatra. Dia eo zany ampitsika koa dia lasa ohatrohatr'izao zany izy, mafimafy ohatr'izao a. Satria izao moa zany ilay zavatra ilaintsika dia iny ampitomboiko 2 zany a. Dia ohatrohatr'izao zany ilay izy. Rehefa vitantsika iny dia apotrantsika indray zany ilay objet rehetrarehetra eo ambony scène. Dia kasehintsika aloha ilay trano, H zany sélectionnena, dia H dia sélectionnentsika ilay robinet vao vitantsika teo a. Dia avy any ambony tsika dia ahisakitsika amin'iny axe-ny Y iny izy zany ho eny amin'ny sisiny eny. Ataontsika ohatr'izao zany, ohatrohatr'izao. Eo zany no tokony toerana misy azy a. Dia ho apotrantsika ilay trano a. Dia ohatrohatr'izao zany ilay izy aloha. Dia rehefa vitantsika angambany iny a, dia zavatra ataontsika manaraka, anisy an'ilay fitoerana pommeau zany sy ilay flexible miaraka amin'ilay robinet ka sélectionnentsika zany ilay robinet sy ilay baignoire. Dia shift H dia izy irery indray no mipoitra eo ambony scène-ntsika zany. Dia avy eo désélectionnentsika any raccourci an'iny, sélectionnentsika zany ilay cylindre faharoa, curseur to select zany lasa eo amin'io ny curseur antsika. Dia anampitsika cube zany, shift A dia cube. Dia nahazo cube indray tsika ngezangeza io a, fa ataontsika S dia akelesitsika zany ilay izy, ataontsika kelikely ohatr'izao zany, ohatrohatr'izao zany ohatra. Skeletsika kely dia isakitsika kely a, ohatr'izao zany. Dia raha soa hena kely amin'ny axe-ny X sy ny Z zany, ohatrohatr'izao zany. Io zany ilay itoeran'ilay pommeau de douche-tsika. Mode edit indray tsika dia contrôle R eo ampovoany eo. Dia misafidy ny vertice zany dia sélectionnentsika iny a. Dia X dia vertice zany dia miala iny. Dia
zao zany le izy teo de hoampitsika an'ilay miroir indray zany izy ohatra zao zany amin'izay zany amin'ny côté agaviany ihany tsika no miasa de efa vitany amin'ny agavanana de hoampitsika ligne zany eo zany de iny aloha ampidiritsika ihany zany sélectionnetsika de akisakitsika ihany de raso aloha vetivety sélectionnetsika de ampidinitsika ohatra zao zany io zany ilay toeran'le izy a de sady tsofiko ihany ny scène rehefa vita zay de ho apetrakitsika eo indray ny curseur zany shift S de curseur to select de mipetraka eo ny curseur de anampy indray tsika anampy cercle zany tsika de skeletsika le cercle zany anomboatran'le pommeau de douce sika zany skeletsika le izy ohatr'izao zany ohatra de vue frontale de tab zany no kitihako teo de avy eo tsika angambany extrudetsika ilay izy ohatr'izao zany ampidiritsika ny anatiny ohatran'iny de ampidinitsika ohatr'izao zany ilay izy le avy ny extrudena teo lasa ohatr'izao zany ny forme-le izy de de ampiakaritsika kely ohatr'izao zany izy vivulaire zany ahitantsika anazy sara de rehefa vitatsika izay de de skeletsika kely izy zany de de ampidinitsika indray extrude de ampidinitsika zany milalao extrude be de skeletsika indray de ampidinitsika kely iny zany le skelena teo de de skeletsika kely de ampidinitsika kely indray de F de tapona zany io zavatra le goka teo rehefa vitatsika izay de modélisation de sélectionnetsika ilay vertisy ambony zany reo ambony reo iny moa ilay efa le niteneniko teo na B de na le alt shift amin'ilay vertex zany misélectionné an'iny na B de iny zany tsotra indrindra de sélectionné ohatran'iny de de ampiakaritsika miakatra izy de skeletsika kely somary miakatra de mivelatra kely de iditsika kely ohatr'izay zany extrude zany no tena miasa eto de rehefa vitatsika izay de de ampiakaritsika de iditsika kely ohatr'izao zany lasa ohatr'izao ny endrik'ilay izy de avy eo de extrudetsika manohatr'izao izy de ampiakaritsika kely ihany ohatrohatr'izao zany ohatra de de ampidiritsika ihany de ampiakaritsika kely de de S de F de tapona teo zany ilay izy de lasa nahazo zavatra forme ohatr'izao zany tsika rehefa vitatsika izay de avy any ambony tsika no mijery de mode face zany ny sélection de lasa afaka sélectionné face sika ho sélectionnetsika zany reo face avy ato amin'ny côté ireo zany shift zany aza adino de vo sélectionné ireo de manao tsika avy eo hoe io zany avy any ambony aloha de raso aloha zao zany ho extrudetsika manko zany reo fa ampiko kely zany ilay face ohatr'izao zany ampiana kely de de sotomitsika ohatr'izao zany ilay izy ohatr'izao zany ohatra de avy eo andraso aloha vetivetika de sotomitsika izy de rehefa vitatsika izay de somary embotritsika aty aoriana izy de skeletsika kely aloha zany amin'ny axe-ny Y de indray tsika de sotomitsika indray de skeletsika amin'ny axe-ny Y zany izy ohatr'izao zany ohatra de vertice indray vertice moa zany ny mode de sélection de hoapitsika ligne eo ampovoany eo zany de sélectionnetsika ireny de ampiakaritsika ambony kely de iny koa zany ampiakaritsika ohatr'izao zany ohatra efa mahazoazo an'ilay forme an'ilay pommeau zany tsika zao
dia rehefa vitantsika iny a dia somofentsika kely a eo amin'ilay ilany ankavia eo dia hoampitsika subdivision zany ao amin'ilay clé molety kely iny dia lasa malamalama izy ohatr'izao zany. Izy ity moa zany pommeau tsotsotra fotsiny fa nareo koa afaka manao tsaratsara noho izao zany miankina amin'ny inspirekareo rehefa manao manaraka fa ny antsika aloha zavatra tsotsotra zany no ezahana natao. Dia avy eo a sélectionneko ireo dia curseur to manampy anina zany nampindrako teo ny curseur dia nampy cercle iny a dia skeleko kely skeleko indray ilay cercle dia R zany amin'ny axe-ny Y indray no atsangatsika ilay cercle zany R90 amin'iny axe-ny Y iny a dia modélisation dia E a dia extrudentsika zany ilay cercle teo dia sélectionnentsika dia contrôle N zany fa misy an'ilay problème na normal indray iny dia akisakitsika kely io a dia sélectionnentsika kely dia angesaintsika kely a dia ampidiritsika kely ohatr'izao zany ohatra. Sélectionnentsika indray zany ilay vertex ireo dia E dia sotomintsika mivoaka dia E dia extrude iny zany dia E dia S dia skelentsika midina ohatr'izao zany anome ohatrany hoe endrika mifanohy amin'ilay pommeau zany ilay izy. Dia hoasiditsika subdivision surface dia somofentsika dia atao 2 zany dia hoasiditsika ligne indray zany contrôle R anamafy an'ilay sisiny iny zany tarisitsika ohatr'izao zany ilay izy ohatr'izao zany mafimafy ohatr'izao izy zany ohatra ohatr'izao somary skelentsika kely ve ohatr'izao zany dia hoamboaritsika kely zany ty vodiny ity a sélectionnentsika ilay vertex dia E a extrude dia ampidiritsika ohatr'izao zany izy dia E dia ampidiritsika ohatra pitsika iray aloha dia manamafy an'ilay anina dia ilay rirany zany dia avy eo sotomintsika niakatra kely. Rehefa vitantsika izay a dia anao andraso ahoditsika kely R zany manao ny rotation a somary ahoditsika kely zany ilay izy dia ampiakaritsika kely dia afisentsika ilay zavatra rehetrarehetra teo a dia sélectionnentsika reto a dia ohatr'izao zany a dia sélectionnentsika koa zany ilay robinet a dia ampidiritsika kely aloha ohatr'izao zany filaire iny moa zany ahafahana mahita an'izy tsara avy eo dia shift H zany dia izy irery no mipoitra teo a dia sélectionnentsika ilay pommeau zany a ilay pommeau zany moa no sélectionnentsika zany dia contrôle G zany manatambatra anazy a dia ny origine lasa ataontsika eo amin'ny géométrie dia afaka ahoditsika miaraka zany ilay pommeau ireo ohatr'izao zany dia ataontsika ohatr'izao zany izy a ny mitodika ohatr'izao dia atsangatsika rotation moa zany no mafana manao an'iny dia afindratsika izy a ataontsika mahazo place zany ataontsika mahazo place dia skelentsika kely a ho tafapetraka eo amin'ilay tokony toerana misy azy izy zany ilay namboaritsika teo aloha ohatrohatran'izao zany ohatra skelentsika kely ihany a dia ampidinitsika tsikelikely amboaritsika izy hipetraka tsara ohatr'izao zany dia vita zany ilay pommeau antsika ho afisaintsika daholo ny objet rehetrarehetra dia hiditra amin'ny fanaovana sauventsika ihany aloha sainantsika hanao an'ilay flexible eo zany tsika angamba no ataontsika manaraka dia zavatra ataontsika voalohany a sélectionnentsika ilay
pommeau zany a, dia ilay robinet a, dia siftasa zany, dia izy irery no mipoitra eo zany ireo objet roa ireo zany. Dia ny zavatra ataontsika aloha ny mipady 1 dia ataontsika amin'ny centre ny curseur zany, dia shift A dia anampy cylindre tsika, nampy cylindre aloha tsika angambany a, dia skeletsika kely ilay izy, skeletsika kely dia modélisitsika dia zometsika kely ampiakaritsika ambony ohatr'izao zany izy, izay zany lasa eo ilay pivot zany, iny koa ilay manova ilay pivot, dia afaka skeletsika kely dia skeletsika amin'ny axe ny Z zany, S dia Z zany, dia lasa miakatra en longueur zany ilay skeletsika, scale en longueur iny zany. Dia rehefa vitatsika iny a ohatr'izao zany, dia gambany a zavatra ataontsika raha sy vetivety kely S skeletsika ihany izy aloha, ahitantsika an'ilay angezany tsara zany satria mila fantatra tsara ilay proportion. Dia eto a modélisitsika dia ho ampitsika ligne zany amin'ny ilay cylindre iny, dia ho ampidiritsika ato a ny hoe firy zany ohatra ny ligne ato a, contrôle R dia contrôle Z vetivety aloha, contrôle R dia ampidiritsika ato a 120 zany no ampidiritsika, dia nahazo ligne 120 tsika zany, dia fasiny mode sélection tsika dia sélectionnetsika sy tsika elanelana zany. Iny moa ilay alt dia miaraka amin'ny shift zany, dia sélectionnetsika misy elanelana kely ohatr'izao zany, sélectionnetsika zany, asiantsika elanelana izy zany ahafahantsika maka an'ilay forme an'ilay flexible zany, mahatonga an'izay a tsy maninona mandany fotoana kely misélectionner an'ilay izy ohatr'izao zany. Dia andraso aloha ampiakaritsika kely a, dia sélectionnetsika ohatr'izao zany izy. Dia ampiakaritsika ihany fa mbola misy ao ambany a, dia sélectionnetsika, marihana fa misy elanelana kely ihany ilay izy a, elanelana mitovy tantana zany, dia sélectionnetsika zany. Iny koa zany afaka ataonao amin'ny lehibe koa zany raha ohatra hoe izay mety aminao fa mety daholo ihany zany, dia sélectionnetsika, iny lehibe iny zany afaka ataonao an'iny koa izy zany raha ohatra hoe iny mety kokoa aminao zany fa mety daholo ihany. Rehefa voasélectionner ilay izy dia izay ny zava-dehibe a. Rehefa vitatsika izay a dia ho extrudetsika izy a, raha sy ny mipady 1 aloha, dia ato amin'ilay resaka origine ato a, ataontsika ilay individual origine io zany no safiditsika, iny zany, dia E a, dia cliquer eo amin'ny grille eo fotsiny tsika, dia S zany a, dia skeletsika zany a, skeletsika ampidiritsika ohatr'izao zany ilay izy, ilay voasélectionner teo zany iny extrudetsika dia skeletsika ohatr'izao zany ohatra ny anaovantsika anazy a. Dia nahazo formana ohatra ny flexible ireny zany tsika, dia somofetsika, dia rehefa vitatsika izay a dia asiantsika subdivision zany izy, io zany ilay izy a, subdivision ao amin'io panneau io moa zany misy an'ilay subdivision zany,
iny izy iny zany. De rehefa vitatsika izay de apotratsika lay objet rehetrarehetra zany, de sélectionner-tsika lay pommeau sy lay robinet miaraka amin'ilay flexible de shifta asa zany izy telo ireo zany no apotratsika, de sélectionner-tsika lay flexible de bataitsika satria lay izy tokony hifandray amin'ilay pommeau de shifta de eo amin'ilay faharoa tsika makitsika curve zany lay voalohany, curve io zany no ampiasaitsika, de avy any ambonitsika de miditra mode edit zany, de ohatr'izao zany ny curve rehefa mode edit zany, afaka manipulenao ohatr'izao le izy, afaka kitihana zany de sélectionner-tsika miaraka izy roa reo zany, de S de I de lasa mahitsy ohatr'izao zany lay courbe-tsika, de avy eo sélectionner-tsika les points ireo de G de X de akisakitsika eo amin'ny curseur eo zany lay point amin'ilay curve-tsika voalohany, de ho atsangatsika zany lay courbe R de atsangatsika ohatr'izao zany izy hifanitsy amin'ilay flexible zany. R moa zany raccourcina rotation de miankina amin'ny axe izay anaovana azy fotsiny avy eo le izy, de somary akisakitsika zany, sélectionner-tsika miaraka lay curve sy lay flexible de placetsika izy zany hifanakaiky an'ilay pommeau zany, de avy any ambonitsika mijery bataitsika izy de sélectionner-tsika, de avy eo sélectionner-tsika lay flexible de ho asiatsika an'ilay modifier curve io zany, de sélectionner-tsika lay curve-tsika zany eo amin'ilay bouton io de raha ho mode edit zany zao lay curve tokony manaraka ny forme an'ilay curve zany lay flexible, iny fa manaraka le izy zao iny rehefa ahetsika zany le courbe zany le curve de manaraka le flexible, ka zay ny zavatra ilaitsika ahafahantsika mampifandray izy amin'ilay robinet zany. Skeletsika kely aloha zany lay courbe, raso aloha skeletsika ohatr'izao zany izy ampidinitsika mitovitovy tantana amin'ilay flexible, de mode edit kely aloha de verina object mode tsika de sélectionner-tsika lay curve zany ao anatiny io ilay nataontsika teo, de ho bataitsika mode edit lay curve de raso akisakitsika ohatr'izao zany ka aloha akisakitsika izy de bataitsika ty ambany ty de R manao rotation zany, de ataotsika ohatr'izao zany lay izy, ataotsika mitohaka eo amin'ilay pommeau namboaritsika teo aloha teo zany iny lohany iny amboaritsika hifandray ohatr'izao zany izy ohatra tsy maninona, de sélectionner-tsika indray le point ato de raso aloha de zavatra ataotsika vetivetika, sélectionner-tsika zany le point roa de W de subdivide zany, de nanampy point teo zany tsika ahafahantsika manana contrôle kokoa zany, satria teo point roa fotsiny fa napitsika an'iny izy de nisy an'io raha io de iny sélectionner-tsika ampidinitsika de afa atao amin'ny côté ahafahantsika placetsika tsara izy zany, ataotsika ohatr'izao zany ny paoziny, de zao zany izy mifandray zany le pommeau sy lay robinet teo zany, de vita lay flexible tsika fa ohatrany miditra ao anatin'ilay baignoire le izy ka rectifie-tsika vetivetika izay sélectionner-tsika daholo aloha zany reo miaraka amin'ilay baignoire, de vue filaire de sélectionner-tsika koa lay curve de shift as de izy ireo rery zany no mipoitra, de sélectionner-tsika indray lay curve
modélisation dia sélectionnentsika iny point iny dia somary ampiakarintsika kely ohatr'izao zany izy amin'izay tsy miditra ao anatin'ilay baignoire zany ilay izy ohatr'izao zany ohatra satria io zany ny partie hitan'ny camérantsika koa zany dia afisentsika daholo indray ilay objet teo zany dia vita ilay flexible teo zany a dia ny zavatra ho ataontsika manaraka angambany dia arak'ilay plan dia anamboatritsika raha tsy vetivetika aloha ilay robinet antsika ho amboariko kely vetivetika aloha fa nisy zavatra tsy nety kely a sélectionnentsika ilay izy dia shift H dia ndaso activeko ihany aloha ilay ato ahifahana mahita an'ilay raccourci foana zany amin'izay nareo tsy very dia ho amboarintsika vetivetika ilay robinet antsika zany a tsy ampy an'ilay fanodinana sy an'ilay rano zany hoe alefa ve sa tsy ilay izy zany dia ho amboarintsika vetivetika fa izay no adinontsika teo zany dia sélectionnentsika amin'ny fasy iray zany dia naiza naiza sélectionnena dia L dia lasa sélectionné zany io objet iray io dia skelentsika kely amin'ny axe ny X izy zany a somary ngesangesa dia isakitsika kely a ohatr'izao zany ohatra rehefa vitantsika izay dia apetrakitsika eo ambony eo zany ny curseur antsika dia shift A dia anisy cylindre tsika zany no safidintsika dia atao fil de fer Z zany raccourci dia Z dia avy eo S moa zany ilay miscale iny akelezintsika izy ohatr'izao zany a anaovantsika an'ilay fandefasana sy famonoana rano iny zany dia ampiakarintsika ambonimbony petraka eo ambony eo zany izy dia ny zavatra ataontsika manaraka modélisation dia misafidy ny vertice sika dia fil de fer dia amin'izay vao sélectionné daholo zany ilay vertice ireo a fa misy fotoana manko mety tsy vao sélectionné a eo ambany io moa zany misy anazy ohatran'iny zao dia tsy vao sélectionné ilay tao ambadika tao fa ny sura kokoa zany a vu filaire dia hidatra amin'ny any ambadika dia vao sélectionné daholo zany ilay vertex zany dia rehefa vao sélectionné iny dia ampiakarintsika G dia amin'ny axe ny Z zany nampiakarantsika an'iny avy eo tsika modélisation dia misafidy ny sélection face zany contrôle tab dia misafidy face dia X dia manala face sika del face moa zany dia ty ambany ty koa supprimer tsika sélectionné tsika ilay face eo ambany dia X dia miala zany face raha iny dia somofentsika kely izy rehefa vitantsika izay a dia ny zavatra ho ataontsika manaraka aloha angambany dupliquena dia shift D moa zany ilay midupliquer dia skelentsika S zany dia S amin'ny axe ny Z zany ataontsika ohatr'izao zany ho apetrakitsika eto ambany eto ohatr'izao zany dia modélisation dia ho sélectionné-tsika zany ilay vertice ambony ireo a sélectionné-tsika miaraka na le BR moa zany ataonao a mety foana zany fa ty ilay alt clic droite zany dia vao sélectionné daholo ilay vertice zany dia iny zany ilay B iny mety iny koa zany mety iny dia F dia lasa nisy an'io face io zany tsentsina teo ilay izy dia asitsika subdivision ampiakarintsika kely ilay vue a dia modélisation dia contrôle R zany dia ho apitsika ampiakarintsika any ambony izy zany anamafy an'ilay zorony iny zany dia ho apitsika iray a dia ohatrohatr'izao zany ilay zavatra ilayntsika dia sélectionné-tsika indray zany io cylindre iray io ataontsika 2 vue aloha zany eo amin'ilay subdivision surface zany dia avy eo ny zavatra ho ataontsika manaraka dia modélisation dia sélectionné-tsika ilay vertice eo ambony dia curseur to select apetrakitsika eo zany ny curseur dia anaontsika apiditra angambontsika shift A
dia cylindre zany no ampidiritsika, dia skeletsika kely ohatr'izao zany izy, ohatr'izao zany ohatra, dia S amin'ny axe ny Z, miscale amin'ny axe ny Z iny zany, dia nahazo forme io zany tsika tamin'ilay cylindre, dia modélisation contrôle table, dia misafidy ny face indray tsika, dia sélectionner tsika aloha, dia sélectionner tsika zany asitsika elanelana face roa zany, dia sélectionner tsika, azo adino ny shift zany amin'iny rehefa ilay misélectionner zany, dia asiana elanelana roa dia sélectionnena, contrôle Z kely ohatr'izao zany, ohatr'izao zany, dia rehefa voasélectionner iny dia avy any ambony indray tsika, dia ataontsika amin'ilay individual origine zany ilay eo zany safiditsika, dia E dia skeletsika ohatr'izao zany izy mivoaka, dia sélectionnetsika iny ambony iny dia ny zavatra ataontsika X dia hoesoritsika iny face iny zany, dia misafidy indray tsika ny vertice zany, dia sélectionnetsika ireo vertice eo ambony ireo zany amin'ilay manome cercle io ohatran'iny zany, dia voasélectionner daholo dia manao tsika extrude, dia miklika aty amin'ny grid aty zany, clique droit any amin'ny grid zany, dia E dia S zany skeletsika ilay izy hiditra any anatiny, dia G dia ampiakaritsika amin'ny axe ny Z, dia E dia clique kely aloha, dia S dia sotomintsika miditra any izy zany, dia E dia mikliky tsika, dia G dia Z zany ampidiritsika any anatiny any zany, dia E dia S dia F zany, dia ohatr'izao zany ilay izy. Dia zavatra ataontsika manaraka ao amin'ilay clé molette io, ampitsika subdivision surface izy, vue anankiroa, dia smoothetsika zany izy mba ho malamalama zany, dia rehefa vitatsika izay dia sélectionnetsika aloha iny zavatra raha io zany ilay ambany io, dia skeletsika kely fa lasa ngeza loatra ilay izy, dia S dia Z skeletsika amin'ny axe ny Z, dia sélectionnetsika izy telo mitambatra ireo dia contrôle G zany izy roa dia lasa objet iray, dia apitsika an'ity ambany ity dia contrôle G dia lasa objet iray zany, dia sélectionnetsika zany ilay misy miroir iny ohatr'izao, dia lasa misy zany eo amin'ny ilany eo rehefa manao contrôle G tsika, dia vita ilay copier an'ilay izy zany, dia vita zany zay vao tena vita zany ilay robinet atsika. Ny zavatra ataontsika manaraka dia ilay latabatra zany, ka ny anaovantsika azy dia tsotra amina lalana cube, fa ho alefatsika eo amin'ny centre eo aloha ny curseur zany, shift S dia curseur to centre, dia shift A dia anisy cube tsika. Ny refin'ilay latabatritsika moa zany 30 cm ny hauteur, 1m2 ny longueur, ho ampidiritsika zany ilay izy aloha, dia 60 cm zany ny largeur an'ilay izy, iny ilay 1m2 ny longueur, dia 60 cm ireny moa zany efa hitanareo eo ilay mesure, dia afaka mampiditra fotsiny nareo. Avy any ambony tsika no mijery na avy aty amin'ny côté aty aloha, dia ho akisakitsika zany izy amin'iny axe ny Y iny, G dia Y klikena zany, dia placetsika tsara eo ampovoany eo zany izy, dia ho ampiakaritsika amin'ny axe ny Z indray zany izy eo amin'ny toerana tokony hisy anazy eo, dia avy any ambony amin'izay dia afindratsika amin'iny axe ny X izy zany, amin'ilay axe ny X izy mba azo an'ilay toerana tokony hisy azy tsara. Eo zany ilay latabatra zany, fa ho amboaritsika ihany aloha, shift as zany dia izy rero mipoitra eo, dia tahaka ny efa fanaovantsika azy ihany, dia miditsika modélisation dia ho ampitsika ligne iray eo ampovoany eo, contrôle R zany, dia miklika dia mipoitra ilay gizmo iny, dia
fil de fer zany de sélectionnentsika le face amin'ny ilany iny de x de supprimentsika zany le vertice de hoapitsika an'ilay miroir atao amin'ilay panneau akavanana azy zany de ataontsika y ny axe zany de cliquentsika le clipine iny zany tsekentsika iny de ohatr'izao zany le izy zany afaka lasa mahazo an'le miroir zany tsika amin'ilay clipine moa zany vao asorina le izy de tsy miraikitra zany revao miala le izy fa revao coché iny de miraikitra eo ka coséntsika iny zany de anampy ligne ray tsika de akisakitsika ohatr'izao zany manakaiky an'iny zany de misafiditsika ny mode face de sélectionnentsika iny face ray iny de ny zavatra ataontsika dia ovaintsika zany lay anina de E de extrude iny moa zany E de S zany le miscale miditra iny de scale antsika amin'ny axe ny Y indray izy de E de avoaka antsika kely ohatr'izao zany de azosika ilay forme an'ilay latabatra ilayntsika fa ho amboarintsika kely ngamba n'ilay rirany satria somary matsokotsoko be ho asiantsika bevel moa zany de contrôle table de misafidy edge tsika zany mode de sélection indray satria iny no ilayntsika de sélectionnentsika zany ilay edge iny amin'iny de ty ambany ty koa sélectionnentsika shift azadino clic droit de shift de iny de iny de iny tsisy fa ty ambony ty no izy de iny zany izy de sélectionnentsika koa iny zany ohatr'izao zany de ty ambany ty de iny koa zany ho asiantsika ohatr'izao zany de saika adino reto amin'ny sisiny kely reto koa zany tsy azo adino fa ampiarahana aminy rehefa vitantsika izay de manoatsika hoe espace de bevel ny tadiavintsika eo de eo ambany io zany izy de contrôle B ny raccourcihany de somary cliquentsika izy de nahazo bevel zany tsika amin'izao zany mba tsy le tonga de marirandrirana be le izy fa somary misy bevel zany de izay ny ilayntsika ohatr'izao zany de vita ilay latabatritsika zany rehefa vitantsika ny latabatra de hitohy amin'ny dingana manaraka tsika angambany atao anatin'ity modélisation ty ihany de hanao ile lave-main indray angambany isika sélectionnentsika aloha le latabatra teo de curseur to select apetakitsika eo zany curseur atsika de shift A de nanampy cube indray zany tsika de scalentsika le cube atsika io scalentsika kely izy de ampiakaritsika ato ambony ato de scalentsika kely ohatr'izao zany de afany ambony numpad Z indray de sélectionnentsika aloha le latabatra de le cube de shift A de izy roa reny eo zany de ny ataontsika manaraka S de amin'ny axe ny Z de amin'ny axe ny Y rehefa avy eo azotsika an'ilay forme de base n'ilay lave-main zany de afindratsika eo amin'ny sisiny eo amin'ny toerana tokony hisy azy eo izy izy ty moa zany lave-main tsotsotra fotsiny mode iditsika de misafidy ny face indray contrôle table ny raccourcihany iny de sélectionnentsika le ambony de E de clique aty amin'ny sisiny aty de S zany miscale miditra indray avy eo de E de ampidinitsika ny ambany iny zany ohatrohatr'izao zany ohatra de rehefa vitantsika izay de misafidy ny vertice indray tsika de atao vue filaire de zavatra ataontsika sélectionnentsika zany ireo vertice eo amin'ny lohany ireo de manaotsika S de Y somary scalentsika miditra ohatr'izao zany izy iny moa zany afaka stom iny de afaka miditra fa ohatr'izao zany atsika nampidiritsika kely ohatr'izao izy de ho antsika an'le modifier subdivision indray zany izy mba ho arrondi le forme de iny ho ataontsika 2 de somofiantsika kely izy fa ho amboarintsika satria mbola tsy tena ohatr'izao loatra ilay zavatra tadiavintsika zany mode iditsika somary ho apitsika ligne zany hanamafy an'ity ambany ity zany
hoapitsika ligne igny ka contrôle R ihany ny raccourci zany a. Io moa zany rehefa namafy ligne ianao de mila manampy an'ilay ligne ka contrôle R de ampidintsika aty ambany ohatr'izao zany izy. De hoapitsika koa zany avy ato amin'ny côté avato a, contrôle R de ampiakaritsika any ambony ohatrohatr'izao zany. Fa mbola hanampy ligne tsika avy any ambony tsika zany no mijery de table mode edit a de ao ampovoany eo zany hoapitsika ligne sotomintsika makany amin'ny sisiny any ohatr'izao a de hoapitsika iray sotomintsika miditra ohatr'izao zany. Rehefa vitantsika izay de eo ampovoany eo apitsika de sotomintsika makany ohatr'izao zany ilay izy. De eto koa apitsika de sotomintsika makany ohatr'izao zany. De mahazo an'ilay forme lavo-may antsika zany tsika. De rehefa vitantsika izay a de hoapitsika sauventsika ihany ny scène de hoapitsika an'ilay robinet an'ilay lavo-may angambany. Sélectionnetsika de raha sy vetivetika aloha curseur zany a to select afindratsika eo ny curseur a de manao tsika shift A de manampy cylindre tsika de skeletsika kely zany ilay cylindre teo aisany raccourci a skeletsika ohatrohatr'izao zany ohatra de filaire de ampiakaritsika aty ambony izy a de akisakitsika ohatr'izao zany izy ohatra zany ohatrohatr'izao zany ohatra. De rehefa vitantsika nanampy an'iny a de modidity kely aloha amin'ilay lavo-may a fa tiako sélectionneko zany ireo vertice ireo a de tiako akisaka kely ohatr'izao zany izy mba hisy plasy tsy fohan'ilay robinet zany na tonga an'iny. De avy eo a sélectionnetsika de afindratsika eo ampovoany eo zany ilay cylindre teo a angezaitsika kely de skeletsika amin'ny axe-ny Z zany ohatr'izao de ampidinitsika zany izy hipetraka eo amin'ny lavo-may antsika eo. Rehefa vitantsika izay de dupliquer-tsika ilay izy shift D zany ilay midupliquer a de eo amin'ny placeny eo ihany de atao vue filaire de hitanao ilay izy de skelena kely a de SZ zany a skeleko amin'ny axe-ny Z izy de lasa amin'iny axe iny zany izy no scale lasa mialava zany ilay halavan'ilay izy a. De rehefa vitantsika izay a ny zavatra ataontsika angambany a de hoapitsika an'ilay fanodonana azy sy ilay fivoahan-drano de shift D ihany dupliquer-tsika de iny ilay dupliquer-tsika ampiakaritsika de skeletsika kely amin'ny axe-ny Z izy zany de ampidinitsika eo zany izy ohatr'izao zany. De rehefa vitantsika de miditra mode edit tsika de contrôle tab misafidy amin'ny fasy a de ho sélectionnetsika zany ilay fasy eo amin'ny lohanareo zany manomboka ato zany a sélectionnetsika ohatr'izao zany. Sélectionnetsika ilay fasy a ohatr'izao zany ilay fasy eo amin'ny lohanareo zany sélectionnena de E a de G de X zany amin'ny axe-ny X de nahazo an'iny tsika de somary skeletsika kely ngambany amin'ny axe-ny Z S de Z zany ohatr'izao zany ilay izy ohatrohatr'izao zany ohatra. De ny zavatra ataontsika manaraka sélectionnetsika angambany ilay cylindre ito a de dupliquer-tsika shift D zany de miklika amin'ny grid fotsiny de mipetraka ao de S R Y 90 iny zany a de lasa misy rotation zany ilay izy de afindratsika ohatr'izao a de rehefa vitantsika izay a de dupliquer-tsika ihany ngambany ampiakaritsika kely aloha de skeletsika kely a de ampidiritsika ohatr'izao a de avy eo amin'izay a sélectionnetsika de atao vue filaire de sélectionnetsika ilay fasy raha io a de supprimer-tsika X de fasy de rehefa vitantsika izay de ohatr'izay koa ny anaovantsika an'io cylindre raha io a
filaire dia modélisation dia sélectionnentsika dia face dia sélectionnentsika dia x dia face zany manala ny face iny. Dia ohatr'izay koa ty ambany ty modélisation dia sélectionnentsika ilay face eo ambany iny satria tsy ilayntsika koa moa iny zany, x dia face zany dia miala iny dia ny zavatra ataontsika manaraka sélectionnentsika io dia dupliquentsika dia r dia 90 zany avy eo asitsika rotation dia scalentsika kely ohatr'izao zany amin'ny axe Z dia ampidinitsika eo zany izy apetrakitsika hoe eo zany ilay rano ohatra mivoaka na ohatr'izany dia smoothetsika dia smoothetsika dia ampitsika an'ilay subdivision surface fa io zao misy problème indray ilay izy satria nisy an'ilay face fa ny zavatra ataontsika ho ampitsika ligne angambany eo iny contrôle R dia sotomitsika dia ho ampitsika ligne iray manaraka ohatr'izao zany dia nivaly problème teo dia ho ampitsika subdivision surface koa ty iray ty dia ohatran'ilay teo ampitsika ligne Z dia amin'ny axe-ny Z zany ohatr'izao zany dia mafy ilay izy dia ho ampitsika subdivision surface koa zany ito raha ito smoothetsika dia torak'izany koa zany ito dia smoothetsika tsy olana io fa mamboaritsika modélisitsika dia anampiligne zany tsika iny zany contrôle R dia ampiakaritsika contrôle R dia ampidinitsika ohatr'izao zany dia ampitsika roa zany io ohatr'izao zany dia ito ambany ito koa ampitsika subdivision surface dia smoothetsika dia modélisation dia ho ampitsika ligne koa zany eo tazona an'ilay rirany mafimafy iny zany ohatr'izao zany dia vita zany ilay robinet an'ilay lave-main fa somary amboaritsika kely vetivetika sélectionnentsika dia ampidinitsika ohatr'izao zany izy ohatra dia ohatr'izao zany ilay robinet an'ilay lave-main dia apotratsika daholo ny objet efa vitantsika. Rehefa vitantsika zany ilay robinet dia anao an'ilay fitaratra eo tsika zany ny refin'ilay izy raha saloana ampidiriko tato ve izy zay na tsy maninona fa raha soa curseur du select aloha apetrakitsika eo ny curseur zany dia apadia amin'ny vue numéro 3 ty tsika dia shift A dia anisy cube indray tsika dia scalentsika amin'ny lasa aloha amboariko kely eto amin'ny mesure ampidiriko ohatr'izao zany ohatra dia ampiakaritsika izy dia ny longueurany ataontsika ohatr'izao ohatra dia ny largeurany zany amboaritsika kely ampidiritsika zany ilay mesure zany eo amin'ny sisiny eo andraso aloha ohatrohatr'izao zany ohatra dia akisakitsika ato zany ilay izy lasa mbola ngezangeza izy zany ampidinitsika kely ohatr'izao zany 1 cm dia io zany ohatra ilay fitaratritsika zany dia sofetsika ihany ny scène-tsika rehefa vitantsika dia sélectionnentsika ilay fitaratra dia apotratsika rery izy shift H dia aveotsika numéro 3 dia curseur to select shift S afindratsika eo ny curseur dia dupliquentsika iny shift D dia ampiakaritsika ato ambony dia ho scalentsika amin'ny axe ny Z zany ohatr'izao zany ty zany le haingon'ilay fitaratra fotsiny ty dia ampidinitsika kely dia avato amin'ny vue 1 ato zany numéro 1 scalentsika ihany izy aloha dia ampidinitsika dia modélisation dia vertex dia sélectionnentsika iny le amin'ny lohany iny zany dia sotomitsika iny zany sotoma fotsiny fa tsy extruidena zany G dia X dia S dia Z somary scalentsika kely ohatr'izao zany iny dia ampidinitsika ohatr'izao zany dia vita zany le haingon'ilay fitaratritsika zany rehefa vitantsika iny dia
Sauventsika foana ny scène aza adino zany a. Dia hiditra amin'ilay fanaovana an'ilay seza eo ngamitsika no ataontsika. Dia hanao an'ilay tavoahangy koa manko tsika rehefa avy eo zany eo ambonin'ilay latabatra. Ka ny zavatra ho ataontsika zany dia anisan'ilay raha sy vetivetika aloha kely loatra amin'ny proportion an'ilay lavimay zany a, mihoatra amin'ilay objet eo ambonin'ny scène antsika. Ka iny a afaka amboarintsika, sélectionnentsika dia S somary angesaintsika kely ilay izy. Ny resaka proportion moa zany dia anisan'ny maharealista an'ilay scène koa rehefa avy eo zany, ka mila jerena tsara hoe misy kely dia misy ngeza. Raha sélectionneko aloha ilay robinet reto a, sélectionneko miaraka izy zany a, dia ataoko hoe contrôle J zany natambatra objet iray ilay izy, dia ampiakariko kely aloha, dia ohatr'izao zany, dia skeleko kely zany izy a, ohatr'izao zany ohatra. Sao zany ny angezan'ilay lavimay mba normal kokoa zany fa teo izy kely loatra. Ka hiditra amin'ny fanaovana ny objet manaraka ngamitsika izao a, ho apetrakintsika eo amin'ny centre ihany aloha ny curseur dia shift S dia curseur to centre ny safidintsika, curseur to centre dia shift A dia manisy cube indray tsika. Dia nahazo cube tsika dia shift as dia ho ampidirintsika zany refin'ilay seza io izy a 40 cm dia 1m5 a. Ho ampidirintsika aloha ilay hauteur dia 1m5 ny longueur zany amin'iny refy iny a, dia ho ampidirintsika koa ny largeur zany. Ohatr'izao zany ny angezan'ilay sezantsika. Fa ho amboarintsika kely vetivety ngambany a, dupliquentsika iny, dupliquentsika zany ilay izy a, hanamboatra an'ilay coussin zany tsika. Dia ho amboarintsika kely ny refiny a, io refy ampidiry koa zany no ampidirinareo tsy maninona fa mety a, dia ampidirintsika izy zany ohatr'izao zany. Dia rehefa vitantsika dia ho asiantsika subdivision surface zany ilay ao ambany aloha. Ohatr'izao izy zany rehefa tsisy, rehefa désactivena ilay izy. Dia avy eo modélisitsika dia contrôle R dia ho ampiditsika ligne zany, iny ilay ligne efa nampiasaintsika teo foana, anankiroa zany. Bouton fahatelon'ny souris moa zany ilay manisy an'iny arakaraka an'izay anona. Dia S dia skelentsika amin'ny grec izy zany, ataontsika mahazo ny sisiny, dia iny zany mitazotazona an'ilay forme tsy arrondi be a. Dia somary alefantsika kely ihany aloha, S dia Y zany ilay raccourci mandeha eo a. Dia avy eo a avy ato amin'ny côté ato a, ampitsika ligne ihany koa, contrôle R dia glissentsika indroa zany ilay bouton fahatelo, dia S dia X dia sotomintsika amin'iny sisiny iny ilay izy zany, ohatr'izao zany. Sotomintsika dia ho ampitsika eo amin'iny zany horizontal roa, dia sotomintsika amin'ny axe ny Z indray, S dia Z dia ampiakaritsika any ambony ihany izy zany. Dia nahazo zavatra ohatr'izao tsika, somofentsika kely a, dia ampiakary kelyntsika amin'ny vue dia lasa ohatr'izao zany ilay izy. Dia mihodinkodina eo tsika mijery azy dia sélectionnentsika ilay coussin ambony a, dia tahaka ny nanaovantsika an'ilay ambany ihany moa zany a, na ny anaovantsika azy supprimentsika dia shift D dupliquentsika ilay ambany a, dia amboarintsika fotsiny ny hauteur zany, ohatr'izao zany. Dia ampidirintsika kely eo izy zany a, dia nahazo an'ilay coussin ambony zany tsika. Dia activeko ihany iny zany amin'izay mba vitsivitsy ny ligne hita zany. Dia sélectionneko dia curseur to select, ho afindrantsika eo zany ny pivot a, dia atao amin'ny ilany ankavia origine to 3D curseur dia lasa mifindra eo zany ny pivot a. Dia afisaintsika ilay trano aloha vetivetika, dia ho sélectionnentsika zany, dia sélectionnena dia sélectionnentsika le coussin sy le seza io a, sélectionnena miaraka dia ho ampiakaritsika ambony ohatr'izao zany izy a. Dia
afindratsika eny amin'ny place tokony misy azy G dia amin'ny axe ny X zany. Eo zany ny place tokony misy an'izy iny dia afindratsika kely ato ohatr'izao zany ohatr'izao. Rehefa vitantsika iny dia anisy an'ilay sofiny kely amin'ilay coussin ngambontsika, ka ny fomba anaovantsika an'izany dia tsotra. Raha aloha afa atao amin'ny vue avato zany numpad 1 dia cursor to select shift S dia cursor dia shift A dia curve dia manisy an'ilay curve indray tsika zany, io ilay curve io zao zany. Dia rehefa vitantsika iny dia sélectionnentsika dia ataontsika sélectionnentsika aloha ilay curve angambany dia mode edit tsika amin'ilay curve, sélectionnena izy roa dia S dia Y dia 0 dia lasa mahitsy zany ilay curve tsika zany amin'izay rehefa en mode object mode izy na edit. Dia avy any ambony tsika dia ahodintsika R90 ilay curve dia lasa mitsangana izy zany. Dia afindratsika mahazo ny sisin'ilay coussin ilay seza zany dia placentsika anaraka an'ilay sisiny mihitsiny izy zany, ampiakarintsika placentsika eo zany ohatr'izao zany. Dia rehefa vitantsika izay dia ngambany satria mila pitsika moa zany ilay sisiny rehetrarehetra iny azafady. Ny anaovantsika azy ny anaovantsika anazy ngambany aloha pitsika soloantsika multi résolution zany ao anaty liana dia subdivide ohatr'izao zany. Ilay modifier teo zany soloantsika an'io ilay multi résolution io dia sculpt mode avy eo tsika misafidy atao amin'ilay object mode sy edit dia misafidy browse tsika smooth zany. Dia en sculpt mode zany tsika efa moa zany manangeza sy manakely an'ilay browse tsika iny dia smoothetsika kely, ampiakarintsika kely ny string vanille zany dia smoothetsika zany ilay ohatra marirandrirana be zany mba azotsika ilay endrik'ilay coussin mba hoe ohatra ny tena coussin zany, smoothetsika izy zao zany tsika misculte an'ilay objet mihitsiny dia lasa somary malamalama zany ezahantsika ialana zany ohatra ny matsokotsoko be amin'ny sisiny iny dia smoothetsika tsikelikely ohatr'izao zany izy ohatr'izao zany. Dia akelezitsika amin'ny browse dia iny koa somary smoothetsika iny koa zany. Smoothetsika koa iny ambany iny dia ito koa zany dia ito koa dia mivoaka amin'ilay sculpt mode sika zany dia miverina object mode zany dia verina amin'ilay curve tsika sélectionnentsika ilay izy dia manao tsika hoe manampy shift A moa zany iny teo dia nanampy bezier cercle tsika. Bezier cercle indray zany iny dia placentsika io fotsiny dia sélectionnentsika ilay curve dia atsa amin'ilay panneau akaikin'ilay clé molette eo zany misy an'io curve io misy an'ilay panneau dia ao miditra tsika dia ao ambany eo zany eo amin'io zany safiditsika ilay bezier cercle teo dia lasa nahazo forme an'ilay cercle zany ilay curve tsika nahazo. Dia sélectionnentsika ilay bezier cercle dia skeletsika kely ngambany dia mekely manaraka an'iny koa zany, iny zany arakaraka ny anaovantsika azy na angezaina na ankelezana zany dia manaraka ny forme iny zany ilay curve tsika
Rehefa vitantsika izay andraso skeletsika kely ihany aloha zany ilay izy, ataontsika kelikely ohatr'izao zany ohatra. Dia avy eo sélectionnentsika ilay curve, dia sélectionnentsika aloha ilay baiser cercle, dia afindrantsika calque ao zany izy aloha, amin'izay tsy voakitikitika zany izy. Dia raha hitady azy isika zany dia eo amin'io calque io, dia sélectionnentsika amin'izay ilay curve teo indray, dia modélisation, sélectionnentsika iny point iny moa zany ilay afaka kitikitihana, afaka isakisaka. Dia E extrude, lasa nanampy point hafa izy zany satria nanao E-tsika, dia skeletsika rotation, dia skeletsika, dia apetrakitsika eo amin'ny coin eo zany, dia tia skeletsika koa, dia afindrantsika eo amin'ny coin eo zany izy, placetsika tsara ohatr'izao zany, dia sélectionnentsika indray iny point iny, dia manoatsika E zany, extrudetsika indray, dia nahazo point hafa indray tsika, dia tarisitsika aty amin'ny sisiny aty, placetsika eo izy zany, dia E, dia ataontsika rotation, dia placetsika eo izy, dia ity skeletsika kely aloha, le point iray taty, dia afindrantsika eo ananiny eo zany izy, eo ohatra zany tsy maninona, dia sélectionnentsika ity, dia placetsika eto, dia extrude indray, dia eo zany mahazo point eo tsika. Fa ny anaovantsika azy, sélectionnentsika ilay iray tamin'ny voalohany iny, dia shift S, dia curseur to select, dia sélectionnentsika ilay point ilay iny zany, dia shift S, dia sélection to curseur, dia lasa mipetraka eo amin'ilay placen'ilay point teo zany ilay point farany teo. Dia modélisation antsika, dia hoalamitsika zany aloha ilay curve io mba azo place, subdivide zany ilay manampy point io, sélectionnena ilay roa, dia W, dia subdivide, dia placetsika manaraka ny sisin'ilay coussin zany iny, ohatr'izao zany. Ataontsika placetsika tsara fotsiny zany ilay izy, modélisation, dia placetsika eo, dia amboaritsika tsara zany, dia somary ampidiritsika kely ohatr'izao, dia ampidinitsika kely, ampidiritsika torak'izay koa zany, ity ampidinitsika kely ohatr'izao zany. Rehefa vitantsika izay, dia andraso aloha ity ahodina, ahoditsika R moa zany ilay izy teo, dia eto ampitsika ligne zany eo amin'io, sélectionnentsika ilay voalohany, ilay point voalohany, dia iny W, dia subdivide, dia nahazo point indray tsika zany io, dia skeletsika, dia ampidiritsika any anatiny zany manaraka an'ilay sisa moa zany, izay ny tanjotsika eto zany. Sélectionnentsika io, dia ito, dia ho ampitsika point iray, subdivide, W, dia subdivide moa zany, dia sélectionnentsika io, dia ampidiritsika miditra any ohatr'izao zany, ohatrohatran'izao zany, dia miezakitsika zany mametraka an'ilay curve amin'ilay sisin'ilay seza ny tena tanjontsika eto zany, dia ezahako atao moa zany ilay izy, manampy point zany rehefa misy tokony hoe anampiana point ahafahana contrôler an'ilay curve zany, iny zany zao nanampy point indray, dia ampidiritsika ohatr'izao zany ilay izy, iny afaka atao rotation zany, dia eo sélectionneko indray, dia ampiko point indray, subdivide, dia nahazo point indray eo, skeleko kely, dia ampidiriko zany ilay izy, dia sélectionneko iny, sitombo kely makato iny tsy maninona, dia ampidiritsika zany ilay curve ohatr'izao zany, hipetaka amin'ilay sisin'ilay coussin zany, ohatr'izao zany. Dia io zany amboaritsika koa zany io, ho ampitsika point W moa zany, dia subdivide, skeletsika kely, dia ampidinitsika tsikelikely ohatr'izao zany, sélectionnentsika, dia ampidinitsika tsikelikely ohatr'izao zany, tsy maninona, somary mandany andro kely mandamy mali zany
tsy maninona satria mampatsara an'ilay manome endrika an'ilay sezantsika koa ilay izy ny tena marina. Iny somary sy tombo kely ahafahan'ilay ato mipetaka tsara ohatrohatr'izao zany. Dia manamboatra ihany tsika aloha zany eto somary mbola tsy mety modédity dia sélectionnentsika izy roa. Io moa ilay mitambatra teo zany ilay point roa dia anaovantsika anazy ilay farany no sélectionnentsika iny zany dia sélectionnentsika ty ariny ty ilay point ato arina dia manampy point indray zany tsika eo iny ilay point iny zany ohatr'izao zany. Dia eto amboarintsika koa zany ilay eto amin'ny anina eto zany, amboarintsika fanakaikikaiky amin'ilay sisiny iny zany ilay izy, subdiventsika kely ihany ohatr'izao zany. Vita zany zao ilay any ambony iny afaka manitsy foana moa zany tsika raha mahita erreur zany amin'ilay izy arakaraka ilay vue moa zany. Ohatran'iny zao misy zavatra hitako kely dia manitsy fa tsy maninona, ahitsitsika izy tsy maninona. Dia rehefa vitantsika iny dia ampiakaro kely ohatr'izao ty aloha. Vita zany zao iny dia dupliquer fotsiny zany shift D, dupliquer-ko anaovako an'ilay ao ambany iny zany dia azoko ilay ao ambany zany, vitako ny ao ambany. Fa traso aloha amboariko kely fa misy miditra loatra ilay izy. Ohatr'izao zany ohatra. Dia sélectionnena miaraka, sélectionnena miaraka dia ampidintsika kely ampidintsika kely ilay ao ambany zany ampidinina. Dia vita zany ilay sofiny iny dia amboarintsika kely aloha. Ampidintsika kely zany ireny tsy maninona, sady manitsy ihany tsika ho an'izay tsy hitantsika teo zany. Amboarintsika tsikelikely. Dia ohatr'izao zany iny ampiakarintsika kely ohatr'izao. Dia rehefa vitantsika iny raso aloha fa io misy mihoatra kely ampidiritsika tsy maninona. Iny ampidintsika kely ohatr'izao zany. Ohatrohatr'izao zany ohatra soventsika ihany dia anao an'ilay sofiny amin'ny côté ilay mitsangana iny zany tsika zao, ka ohatran'ilay teo ihany ny anaovantsika azy mampiditra curve tsika dia SI 0 raso aloha fa Ratsy eto izy zany misy erreur kely raso vetivety ary. Anao an'ilay sofinitsika zany averina apiditra curve tsika dia sélectionnentsika dia S dia Y dia 0 dia lasa mahitsy ilay izy dia R rotation zany dia lasa mitsangana ilay izy dia skeletsika kely dia placetsika amin'ilay côté iny zany ilay izy, eo amin'ilay rirany kely ilay mbola tsy vita ireny zany. Dia nisy an'ilay baiser cercle indray tsika zany contrôler an'ilay curve amin'ilay sofiny kely mitsangana io iny zany no ampidiritsika amin'io zany, amin'ilay curve io satria izao mbola tsisy dia safiditsika ato amin'ny sisiny ato dia raso aloha vetivetika ampidiritsika ilay anarana dia azosika
Skelentsika kely le pese cercle zany satria ngeza loatra ohatrohatr'izao zany ohatra da salova kely loatra de afindratsika efa ao izy zany sélectionnetsika ilay curve-tsika de skelentsika kely amin'ny axe ny zay da modélisitsika de bataitsika le ambany de ampidiritsika kely any anatiny any de torak'izay koa ty ambony ty ampidiritsika kely any ohatrohatr'izao zany de vitatsika zany amin'ny côté iny skelentsika kely any ilay izy ohatr'izao de ndraso aloha amboariko kely subdiveko kely aloha de isako kely ivoaboaka kely iny zany de ty amboariko kely atoato ohatr'izao ohatr'izao zany tsy maninona zany ohatr'izao zany de ataotsika koa zany ilay ndraso vetivetika ampidiniko kely ty aloha ohatr'izao ampidiriko zany izy ohatrohatr'izao zany de vita iny zany rehefa vitatsika iny de sélectionnetsika de shift D dupliquetsika de placetsika sy amin'ny ilany atsy anaovantsika an'le ato amin'ny côté avato zany de placetsika tokony amin'ny place isy azy zany ilay izy ohatran'izao skelentsika kely placetsika ohatr'izao zany de so avoaka kely ohatr'izao zany ohatr'izao ohatran'izay zany amin'iny de ato amin'ny sisiny ato koa hoasitsika sélectionnetsika le ray io de avy any ambonitsika shift D de G de Y zany de afindratsika any le izy de ho apetrakitsika amin'ny toerana tokony isy azy zany ty ray ty ato sélectionnetsika moa zany iny point iny de amboaritsika ahodikodotsika de akisakitsika tokony eo amin'ny toerana tokony isy azy eo zany de ndraso placetsika tsara izy zany de diso tombontsika mivoaka ohatr'izao zany de placena tsara ty ambany ty koa zany ohatr'izao zany rehefa vita iny de sélectionnetsika de shift D G de X zany ho afindratsika amin'ilay côté atsindray izy de amboaritsika kely ampidinina kely de ty ampidiritsika kely ohatr'izao zany de vita ny sofon'ilay coussin zany de ho apotratsika daholo ilay objet zany eo ambony scène rehefa vitatsika ilay seza de hanao an'ilay pot zany tsika ka ny anaovantsika azy avy any ambonitsika apetrakitsika eo zany ny curseur de shift A manampy cercle tsika de skelentsika kely aloha ohatr'izao zany de ampidinitsika ato ambany izy zany ohatr'izao zany rehefa vitatsika zay zometsika kely de modélisity de E extrude de somary extrudetsika miditra any izy zany de rehefa vita de F zany manakatona an'ilay goka teo de sélectionnetsika indray lay vertice amin'ny sisiny zany de E de extrudetsika miakatra izy de E aisa zany aloha somary ampididitsika ohatr'izao izy de E indray de hoentsika mivoaka de ampiakaritsika de E de ampiakaritsika indray de aisa de velaritsika izy E de ampiakaritsika de ampidinitsika amin'iny zany iny aisa zany iny le misy kely iny de E de ampiakaritsika de
velarintsika, e de ampidirintsika indray de s zany, de e de midina, de ohatr'izay s indray de filaire zany atao amin'ny ana, de e de midina ny ambanitsika, de e de extrudetsika, de f zany manakantona an'ilay lavaka ao zany, de io zany ilay poan'ilay voninkazo akaikin'ilay seza eo zany, de ndraso vetivetika atao amin'ilay clé molety ato subdivision surface zany no cliquetsika, de ataotsika 2 cliquetsika le optimal display, de smoothetsika izy de mode edit kely, de apitsika ligne eto zany satria tiantsika tazoma ilay marirandrirany eto de ato ambany ato koa ohatr'izao zany, contrôle R de lasa ohatr'izao zany ilay, de ato anatiny ato koa apitsika zany hitazona an'ilay marirana iny de afisetsika zany ilay objet rehetrarehetra, de sauventsika scène, de iny angamba zany izay désactivetsika le masque teo iny, fa reto taraiky tato amin'ilay kalka tato ka sélectionnetsika izy rehetrarehetra ireo miaraka amin'ilay pot de M de afindratsika mo amin'ilay kalka voalohany izy de miverina atao amin'ilay kalka voalohany tsika. Rehefa vitantsika izay de sélectionnetsika angambany aloha ilay sauventsika ny scène, de sélectionnetsika ilay pot de shift asa moa ilay izy rero no mipoitra eo, de avy any ambonitsika de ny zavatra ho ataotsika nampy an'ilay voninkazo ao mangotsika zany zao, de sélectionnetsika de shift A de manampy plane tsika zany, plane de skeletsika kely ohatr'izao izy zany amin'ny axe X, de ataotsika kelikely ohatr'izao, de mode edit tsika apitsika ligne eo ampovoany eo, contrôle R moa zany, de rehefa vita zay de sélectionnetsika reny vertisy roa reny de G de amin'ny axe Y zany ampidinitsika any izy, de reto koa sélectionnetsika de tarisitsika mankaty ambany, de S amin'ny axe X zany amin'ny scale, de apitsika contrôle R zany anankitelo zany, anankitelo nanampy lignetsika teo zany, de ahoditsika le izy RX 90 le teo de sélectionnetsika ty ambany ty de cursor to select no safiditsika zany de origine to 3D cursor, de laseny zany pivot-tsika zany eo amin'ny ambany eo zany, de io no anaovantsika an'ilay voninkazo zany fa ndraso placetsika tsara ohatr'izao zany izy. Rehefa vitantsika izay de mode edit tsika, de sélectionnetsika iny ligne ampovoany iny de sotomitsika mivoaka kely ohatr'izao zany, avy eo rehefa vita izay de smoothetsika aloha le izy de mode edit ihany tsika, de activetsika indray le proportional editing fa imodifie forme tsika eto tsiny, sélectionnetsika le vertisy ambony reo zany, de ndraso vetivetika aloha object mode de cursor to select zany ataotsika, de atao amin'ilay cursor ato safiditsika ny 3D cursor zany, de lasa mipetraka eo amin'io cursor io zany ny 3D atsika cursor satria de mode edit tsika, de afaka manao tsika avy eo hoe active zany iny moa ilay proportional editing R, de lasa afaka manodina an'ilay sélectionner reo tsika, fangezaitsika kely zany ilay cercle iny le bouton fatelon'ny souris moa zany no anaovana anazy iny, de R de ataotsika ohatr'izao zany izy, de ataotsika rotation makany ohatr'izao zany, sélectionnetsika indray reny de R de ahoditsika izy zany ohatr'izao, sélectionnetsika de akelezitsika, de ty ngambany afahantsika mediane point amin'izay, de lasa ohatr'izao anaovana rotation zany ilay izy, de lasa nahazo rotation ohatr'izao zany de rehefa vitantsika iny de dupliquetsika shift de R de ahoditsika fotsiny izy de
io zany le dupliquena teo de shift D de R de ahodintsika, shift D de R de ahodintsika zany de nahazo feu anankiefatra tsika fa ho modifie-tsika kely mode edit de ahodintsika zany de batabataitsika ohatr'izao le vertex zany mba mahazo forme hafa zany tsika ataontsika ohatr'izao zany ohatra de tiret ty koa modifie-tsika mode edit de sélectionner-tsika de ahodintsika ty somary ampidinitsika kely ato sélectionner ty de apekarintsika ohatr'izao ohatr'izao zany de ty koa modifie-tsika zany arakarak'izay aingam-panahintsika eo zany mety daholo fa ilaina fotsiny le izy ohatrany hoe voninkazo zany rehefa vita iny efa manana feu efatra zao tsika reo zany de avy any ambony de sélectionneko io raha io de dupliqueko indray de akisako de scaleko kelikely de mode edit de hofaiko indray forme zany apekaro kely ohatr'izao indray izy ohatra de R zany somary ataoko mihodina kely ihany izy de rehefa vita iny de sélectionneko de afany ambony ihany de shift D de ahodiko R de manodina fotsiny zany de hofaiko indray forme tiret ty hofaiko sélectionneko reto vertex reto de angesaiko le cercle iny de modifieko izy ataoko hafa mihitsy zany samy hafa an'ireo de dupliqueko indray indray iny de modifieko koa indray iny zany sélectionneko le vertex ambony de ampidiniko de ahodiko kely izy zany ohatr'izay zany ohatra de dupliqueko koa indray iny placeko tsara de modifieko zany ny forme an'le izy ohatr'izao zany ohatr'izao zany de nahazo an'ilay feu tsika fa iny mbola dupliqueko kely de scaleko kely de amboariko kely raha solo ahenako kely de stomboko miakatra de ahodiko izy reo zany de ahodiko tsara zany ohatr'izao zany sauvetsika ihany ny scène tsika affisentsika daholo lay izy de vita zany lay pose le voninkazo tamin'igny modélisation natao teo iny fa anao an'ilay tavoahangy sy lay serviette sy magazine lay vato kely zany tsika